Jesosy Kristy satria ny ohatra tsara indrindra izay ahafahany mitondra ny fiainanay dia tsy misy afa-tsy anao Jesosy. Fahadisoana raha ohatra ka mijery olona izahay na mijery toetra raha izahay tsirairay avy. Fa ny tena marina Jesosy, ianao ilay niteraka anay no tokony arahanay isan'andro. Rehefa eo amin'ny fanatrehanao izahay no mahazo aina ny fanahinay. Rehefa eo amin'ny fifandraisana aminao mafy izahay sy mirehitra izahay dia eo ny tena miantoka ny fitombonay tsirairay avy Andriamanitra. Aoka tsy hafoy ny fiarahana aminao izahay Andriamanitra. Aoka zava-dehibe aminay lavitra mihitsy ny fiarahana aminao isan'andro. Mihoatra noho ny fitadiavana, mihoatra noho ny fiarahana amin'ny olona, mihoatra noho ny fanatanterahana, ny asa fanompoana mihitsy azy Jesosy. Aoka tsy hisy hetsika entinay hanamaivana anao mpanjaka. Fa aoka zava-dehibe aminay mandrakariva ny eona aminao manokana, ny resaka aminao, ny aino anao, ny ankatoa anao, no ampianarinao. Tompo, misy antony matoa milaza ianao fa rehefa ao aminao izahay dia mila mianatra an'izany hoe tsy mifantoka amin'ny zavatra lasa intsony zany Andriamanitra. Ary ny fiarahanay aminao Andriamanitra tsy afaka hoentinay amin'ny toetra ny taloha, fa tsy maintsy avaozina izahay mba ahazaka ny toetranao, mba ahazaka hitondra ny fanahinao, mba ahazaka ny fitondranao ihany koa Andriamanitra. Ny amin'ny dingana rehetra izay tianao andehanana tsirairay avy, mba hahavita an'izany azakazaka izany izay rehetra Andriamanitra. Miondrika izahay Jesosy amin'izao fotoana izao, manaiky ny fahalehibiazanao, fa mahagaga indrindra ianao, fa lehibe ianao, fa masina ianao, ambonin'izao zavatra ary rehetra izao ianao Andriamanitra rainay tsara indrindra, ilay nafoiny zanalay tokana mba ho famonjena ny tsirairay avy. Zahay izay tsinitsinina akory taloha, kanefa noho ianao Jesosy dia manana fanantenana ny amin'ny mandrakizay izahay. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny rehetra, niza manaraka, niza miaraka mivavaka aminay androany Andriamanitra. Dia aoka hatsapa ny fahatsaranao izahay, aoka hatsapa fa fitiavana no mahatoy izao anay tsirairay avy Andriamanitra. Tsy ny herinay, tsy ny tanjakay, eny tsy ny tonom-bavaka nataonay akory Andriamanitra, tsy ny fahaizany mivavaka akory Jesosy Kristy, fa fitiavana Jesosy. Matoa izay tafajoro dia fitiavana, matoa izay afaka manompo dia fitiavana. Raha afaka amaky ny teninao izahay, iaino ny teninao, ianatra ny teninao, dia mbola noho ny fitiavanao ihany Jesosy. Aoka ny fonay hidobodoboka ny amin'ny fifaliana, ny amin'ny fitondranao mandrakariva Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka. Avo masina sady mandrakizay, aoka ny fanainao masina no aniditsidina indray, anazava, hitondranay indray, anambara aminay izay zava-miafina rehetra tokony fantatra indray androany Andriamanitra, amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia, amen. Mentsika voninahitra Jesosy amin'ny alalany tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Salamo 7:100 no vakitsika rehetra. Salamo 7:100 andiny voalohany sy ny faharoa. Salamo 7:100 amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 7:100 izay rahantsika rehetra mamaky raha sitraka ao miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Miderahan Jehova ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrampony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Alleluia. Ataontsika hideran'i Jesosy androany amin'ny alalany tehaka ny alleluia. Ataontsika hika alleluia mafy be, sady hivavakantsika Tompo, masina ianao teneny mihitsy. Aoka hivoaka amin'ny vavanao izany teny mpiderana izany, terao izy lazao ny maha izy anazy, teneny izy mpamindra fo. Masina ianao, lehibe ianao, feno fahatsarana ianao, tsy misy tahaka anao, ianao ilay avo indrindra, tsy miova maly sy anio mandrakizay. Asa rato ny vavakao amin'izao fotoana izao raha sitraka ao dia teneny mihitsy Tompo, ianao ilay mendrika ny fiderana ambony indrindra, fa azavany ianao irery ihany, tsisy takanao, masina. Ny voary rehetra Tompo dia mitodika makany aminao ry miaraka amin'ny teny fa tsara ianao, fa masina ianao. Hideranao mandrakizay izahay Andriamanitra, ary amin'ny fitiavana lalina ao anatin'ny fonay Andriamanitra. Tsy hoe vava, tsy hoe teny eto molitra fotsiny Andriamanitra, fa le anaty lalan'ny fonay Andriamanitra mihitsy no mideranao amin'izao fotoana. Ianao membonahitra mandrakizay Andriamanitra. Masiny ianao Tompo tsisy
anao, masiny anao, masiny anao, eny anao, terao anao, Vertsika re masina ianao, masina ianao, masina ianao, ianao, Tompo tsisy tohananao, masina
Ndatsika rehetra iary laza eo akianjy izay akaiky anao ny mamety ary eo akianjy zay akaiky anao no mamety ay ndao lazaitsika farany any eo akianjy zay akaiky anao ny mamety ary Kiasi saya kianau numame tia oka ikorina anatinao ny fitiavan Jesosy oka tsisy zavatra hafa ho velona ao anatinao akoatra ny etaetanao an Jesosy manasanao ato noho ny zavatra rehetra tonga eto ianao ny fanao fotoana tamin'i Jesosy oka azo azy ianao oka ho feno azy ianao ny tena marina dia ny etaetan Jesosy eo amintsika mbola betsaka lavitra tsy takatry ny saintsika noho ny etaetantsika mitady azy oka isokatra ny fonao dia oka isaina ny any an-danitra ianao oka isaina ilay fiavinao ianao dia olo ny lanitra ka na mbola ety an-tany azy isika dia afaka misitraka ny fahatsarany amamin'izany fanatrehany izany oka hofoitsika ny zavatra rehetra oka tsisy nina ataontsika avelantsika ampisaringotra atsika amin'ity zao tontolo zao mandalo ity fa oka ny amintsika rehetra any amin'i Jesosy eny Jesosy any fanatrehanao ny lanitra ho anay enao ny fahasambarana ho anay ampo anay enao any Jesosy tsy mila mpina ary tsisy afaka nampy ny efa vitanao fa ampy izay rehetra nataonao misaotranao zay ny amin'ny maizy ianao tompo mamloatra ny fitiavanao tompo isa-minitra isan'ora dia migoka ny atsaranao zay eny fanady ny androany aza Jesosy dia tsy valim-bavaka akory fa valim-bavaka ao misaotra Jesosy androany zay dia hitsaokanao manasanao asokafo ny vavanao dia mamoafy ramba-baovao dia raha Jesosy dia raha ny tomponao oka ianao tena tsiaro mihitsy androany fa tena mikambana tamin'i Jesosy ny fananao ny atilalo ny fonao oka ho an'i Jesosy tanteraka ianao androany raha misy zavatra hitanao fa mbola manelanelana anao aminy dia fotoana androany aza miandry rehefa avy eo akory fa zao dia zao ny fotoananao hikambananao tsara amin'i Jesosy tsaokanao zay tompo ilay nivonjenao ilay nafanao ilay namindranao fo tsaokanao zay tompo izantoanao ety an-tany fitiavana tsy manam-paro tsy misy eto an-tany
rehetra iandrasako ilay andro iray androko rehetra andrasako lay andro iray iaonako aminao lay andro iray iaonako aminao fa tsy misy eto an-tany tompo afa-po anay tsy misy eto an-tany afa-po Now
jesosy ny fitiavanao Zoma Fanontronana jesosy ny fanatrianao akafizo ny fanatrian jesosy eto jesosy amin'izao fotoana izao aoka tsy erikerika anao aoka kamamy azy anao aoka ity azy amin'ny fonao rehetra anao zavatra anankiray tena mahakasika ana manokana ny amin'ny jesosy dia tiako zaraina ho anareo misy passage zay amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tu fais le sujet de ma joie Andriamanitra ray no miteny an'io tsika senao dia antom-pifalian'Andriamanitra eritrereto ane hoe raha ny tena marina ama-Andriamanitra ny jesosy amin'ny mampahariny lanitra sy ny tany azy tokony tsy oronin'inona izy fa zao rehefa tao an-danitra izy dia tao amin'ny fanjakana izy dia na tsy aro ory izy satria tsisy anao any tsisy atsika senao androany tiany jesosy hiverina eo amin'izay endriky mpamonjena zay ny antom-pamonjeny jesosy dia tena mba hiarahany amintsika ozy ny teny hoe andeha ozy izy dia andeha hanao fitoerana ho anareo dia izay toerako no toeranareo koa tiako isaina ianao androany raha ny fanjakana raha ny tenany raha mandriamanitra azy raha ny ainy azy na foy no atsika senao moa misy zavatra ve tsy vitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mila miverina eo mifatokiana azy isika fa
tsy miova ny fitiavany sy ny heriny ny teny fikasany rehetra amin'ny fiainantsika dia mbola mipetrapetraka indraindray tsika no te hieno zavatra hafa indraindray tsika no misafidy hieno olona hijery toe-javatra fa zao no tiako ampahirezana anao androany Jesosy aza nafohy ny fiandrianana mba hananantsika sy anao zao fiainana izao mba hananantsika sy anao fiainana mandrakizay maika va so afony ny zavatra rehetra ndao tsika hirahira sy antsoantso androany hoe ainao atao Jesosy ny zavatra rehetra ndao tsika hiantsoantso an'izany androany hoe ainao atao Jesosy ny zavatra rehetra ny tompony teny farany amin'ny fiainantsika sy anao dia ilay nanoratra ny tantaram-piainantsika ilay namorona antsika ilay nilaza tamintsika hoe ianao any dia antony fifaliana Jesosy tsy manana antony fifaliana hafa fa ianao mihitsy no antony fifaliana ndao tsika hilaza fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra izy ainao atao Jesosy ny zavatra rehetra ianao no alfa ianao no omega ianao ilay tsy miova mandrakizay ho iraina eto ny herinao misy fotoantsika mety mandalo zavatra sarotra fa zao no lazaiko anao ilay Andriamanitra mapisy ny tsy misy no Andriamanitra rainao ilay Andriamanitra tompony fahavelomana ilay Andriamanitra fahazavana ilay Andriamanitra manana fahefana mandroaka ny aiziny izany no Andriamanitra hivavahanao akanao iorakoraka mafy sy tehaka ho an'i Jesosy aokotsika androany anao hikika mpifaliana tsy mijana ho an'i Jesosy halleluja asanjato Jesosy androany amin'ny fona rehetra halleluja ianao no alfa tsy miova ianao omega mandrakizay manjaka mikeranao tompo Andriamanitry ny fankatana tompo tsy tolay avy-indrindra Andriamanitry ny tiaio atao efa miteny anao tompo tsisy matohitranao ainao atao asiorakoraka mafy ho an'i Jesosy ainao atao ny zavatra rehetra ainao atao ny zavatra rehetra ianao no alfa tsy miova ianao no alfa tsy miova ianao no omega mandrakizay mandrakizay manjaka mikery anao Andriamanitra ny fahakakana tompo tsy toy anao Andriamanitry ny tiay atao rehefa miteny anao tompo tsisy matohitranao I
Mahafinaritra tananao dia irao. Hainao atao Tompo ny zavatra rehetra. Zany mihitsy Tompo. Hainao atao Tompo ny zavatra rehetra. Fiandohanao dia ao amin'i Jesosy, ny fiafaranao dia ao amin'i Jesosy. Izy ny Jehova mo misy zavatra mahagaga izay tsy hainy atao va. Andriamanitra androany te hampitodika anao fa tsy miova Andriamanitra, tsy miova ny herin'Andriamanitra. Indraindray tsika miravoravo tanana mametra an'Andriamanitra, nefa ny Andriamanitra ilay ivavahantsika isan'andro dia Andriamanitra no limity. Tsy azon'izaniza ferana izy, tsy azon'izaniza sakanana izy. Rehefa niteny ho anao izy dia tsy maintsy tanterahany izany. Rehefa namoaka teny fikasana anao izy dia tsy maintsy efainy izany. Tsy misy aretina, tsy misy olana afaka hioatra n'Andriamanitra, fa Andriamanitra no Andriamanitra ny Andriamanitra. Amen. Laza ny vavanao Andriamanitra tsy azo ferana ianao. Andriamanitra no limity ianao. Tsisy frontiera afaka hanakana anao Jesosy, fa lehibe sy marina ianao ary mitoetra ny fiandriananao mandrakizay manapaka amin'ny zavatra rehetra Jesosy. Manjaka mikerenao Tompo, Andriamanitra hvkl, Tompo tsy lay avo indrindra. Andriamanitra ny tiay atao. Rehefa miteny anao Tompo, tsisy matohitranao. Na dia tsy tany masoko azy miasianao, na dia tsy tsapako aza miasianao. Tsy mitsatra fa miasa foana ianao, tsy mitsatra fa miasa foana ianao. Na dia tsy tany masoko azy miasianao, na dia tsy tsapako aza miasianao. Tsy mitsatra fa miasa foana ianao, tsy mitsatra fa miasa foana, miasa foana. Na dia tsy tany masoko azy miasianao, tsy tsapako aza miasianao. Tsy mitsatra fa miasa foana, miasa foana, miasa foana. Na dia tsy tsapako azy, tsy tsapako azy, tsy mitsatra. Miasa foana ianao, na dia tsy tsapako azy, na tsy tsapako azy, tsy mitsatra. Miasa foana, miasa foana, miasa foana. Na dia tsy tsapako azy, tsy tsapako azy.
etianao manampotra ity fo mitsaokanao ao mitsaokanao hey ianao manampotra fiainako mitsaokanao ao mitsaokanao hey ianao manampotra fiainako mitsaokanao ao mitsaokanao na dia tsy tany masoko azy miasianao na dia tsy tsapako azy miasianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao na dia tsy tany masoko azy miasianao na dia tsy tsapako azy miasianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao tsy mitsatra fa miasa foana na dia tsy tany masoko azy miasianao na dia tsy tsapako azy miasianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao na dia tsy tany masoko azy miasianao na dia tsy tsapako azy miasianao tsy mitsatra fa miasa foana ianao tsy mitsatra fa miasa foana Tiaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Ho an'izay faly sy miravoravo amin'ny Jehova, aoka izy tiaka mafy be ary aoka izy kika mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia. Miravoravo amin'ny Jehova, atsanitsika teo fotsiny. Miravoravo amin'ny Jehova satria Jehova izy, satria Andriamanitra fitiavana izy, satria Andriamanitra mamindra fo izy, satria Andriamanitra nikasika sy mitantana ny fiainany tsirairay izy. Alleluia. Tsika hivavaka dia aseho an'Andriamanitra ny firavoravonao satria Jehova izy. Tsy mitsahatra ny miasa izy. Tsy mitsahatra ny miasa izy satria velona izy ary Andriamanitra tsy toy izy manana fiandrianana. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia mifaly tokoa izay eo aminao satria ianao ilay Andriamanitra ray tsy misy ny tahaka anao. Ilay Andriamanitra velona mandrakizay, ilay Andriamanitra tsy toy, ilay Andriamanitra dia raina izy sy asandratra eto amin'izao toeran'izao. Faly tokoa izay manana anao ilay Andriamanitra tia anay. Mankasitraka indrindra Jesosy. Enao dia enao ririany mendrika ny dera sy ny hajaran'ny voninahitra. Alleluia. Amen. Andray andreo tsoro vavolombelontsika fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Taty Lina, tonton Fortuna, taty Vohirana, tato Hery, tato Landry. Asitsika arak'izay afaka mahazo micro dia zavatra misaotra tompo. Tiaka mampetsika ho an'i Jesosy. Taty Lina fampatsahivana tao anatin'ny raliana lavory izay mety efa tsy tadidiny intsony fa fotoana anankiray nampatsahivin'i Jesosy anazy hoe misy an'izao trango izao tsara
anoezantsika voninahitra an'Andriamanitra tatiliny. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ny soroko vavolombeleto ny circonstance tany nalavory nampatsiavan'ny fanamasina le izy anahy. Tamin'ny 5 taona lasa raha andeha handray bus za dia ny zanako vavy matoa tamin'izay izy 5 ans dia ny zanako lahy kely 6 mois dia pitaiza niaraka taminay dia milahatra bus zay andeha hody dia raha filaharana bus tsy tokony hoe tafiditra anatin'ilay bus ohatrany hoe roa mandalo zany zay dia nisy rangahy zay niditra tanaty bus dia izy efa feno ilay bus dia nisokafa ny varavarakely izy rehefa strapotin dia sokafa ilay varavarakely dia ohatrany hoe nanana dominance be taminahy izy dia ohatrany mipetropetroa be eto aty ozy izy nizazy iny dia gaga be zany ody ohatrany za tonga dia domelina be tanatin'izay dia ny olona rehetrarehetra mijery ohatrany hoe mpivady zay satria izy tena ohatrany hoe manana autorité be amina eto aty ainganao iny zazy iny taraiky eo nareo eto aty zazy iny dia tafiditra ianao dia tena hoe za variana be sady ohatrany hoe navesatra be zany dia nisy prise de conscience kely za miny fa fanamasina nanaitra anahy dia zay tsy maninona zay na hariva ary ka vao nisy prise de conscience dia lasa le bus dia niveriny izay zavatra izay tamin'ny rentrée scolaire teo fa tsy izany no tratra fa ny zanako vavy matoa izay 10 ans izy zany amin'izao dia le zanako lahy io ihany tany am-pianarana ary zareo dia nisy lehilahy hony tao aorianany zareo dia izy da mifampitatana ohatr' izao dia couloir mifanetiety magaga nefa ny sécurisé be mihitsy ny fianaran'ny zareo fa tsy hoe ahoana natafidirana io rangahy io dia hoe eto aty hainga no izazy io eto aty hainga no izandrinao io tazomiko dia tonga ozy izy dia le scène il y a 5 ans maman no tadidiko dia tonga ozy izy dia tsy nanaiky dia ny insiste be mihitsy nozy izy io lehilahy io dia le mpanampy zany ao aloha le mitaizan'le zandriny zareo zany mieritreritra hoe mifankafantatra koa le zanako vavy matoa sy le rangahy ao ariana dia ohatrany hoe eto aty ho izazy io dia ohatrany hoe hoanao any akanjo nanaovany nanao capuchon maintimainty izy dia kaskety fotsifotsy ozy izy fa za ozy izy tsy nanaiky araka aminazy mihitsiny ary tsy navotsotro mihitsy ny tanan'li aminy dia tiako ampahirezana antsika ray aman-dreny hoe aza dino mivavaka ho an'ny zanakitsika alohany andehanana hianatra izy hoe ny rahan'i Jesosy mandrakotra ny zanakitsika satria tsy ampirian'ny ratsy tsontsika amin'izao fotoana izao ary ny tena hoe devoly tsy kely lalana fa tena mahita hirika izy tsy azotsika tsaina hoe aiza izy nihiditra fa mahita lalana foana izy fa izay le hoe mila miamponytsika indrindrindra amin'ny zanakitsika dia zay tiako mampipetrika ho an'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy manosika atsika sy mampijoro atsika ao anatin'ny fiainam-bavaka mandrakarivo zany tsy handeha amin'ny routine tonton Fortuna voninahitra ho an'Andriamanitra no ijoroko vavolombelona tao anatrihanareo resaka fanasitranana tamin'ny 12 taona lasa niditra hôpitaly ahako voan'ny infection intestinale vita zay dia misy fanafody prescrive avy ny dokotera hoe mila hoaniko tsy haiko hoe matetika le izy na hoe ataokina izay tsy fantako fa tsy nohaniko mihitsy le izy dia tsy ohatrany hoe traitement manana letsinay zany misoigner letsinay ngambany tsy haiko ohatra dia après an'izay après nivoaka hôpitaly tamin'izany dia isaky ny 4 mois eo zany dia tonga dia misy fotoana izy tsy amin'ny atoandro fa amin'ny alina foana ohatrany misy zavatra tsapako izay ohatrany mangatsitsika kely dia tonga dia ohatrany mivadika eo amin'ny tsinaiko io dia misy heniko mihitsy zany hoe misy zavatra mandeha ohatran'izao mandrapandehako amin'ny toilette dia ohatra tena mikaikona mihitsy zany le tsinaiko dia heniko hoe avaty le douleur dia miakatra hatramin'ny farany dia tamin'izay izy isaky ny 4 mois dia taty aoriana izy efa ny ela taty aoriana dia lasa ohatrany isaky ny 3 mois dia faraparany teo izy isaky ny 2 mois dia tamin'ny mois de février teo tena zay ny douleur farany tapony hoe tsapako mihitsy tamin'ilay aretina za zany isaky le marary dia manany any aveko foana hoe
vadiko zay dia manany anazy foana hoe aza mizezy tamiko ntsony ianao amin'ilay douleur fiterahana fa za koa tena tsapako tena marary ilay izy tamin'ny février koa manomboka eo amin'ny fandriana jusqu'à hatrany amin'ny toilette mandady tena mandady fa tsy zakako ntsony ilay izy dia manao le retour eo zany rehefa voala izy amin'ny alina dia tena narary be tamin'izay tena gravy tsy tafatsangana ntsony dia nakeo veky tena tsy tataka atsofa pasteur dolo fa amin'ny ray maraina ve tsy possible zany dia teo zay dia za nekohaka teo narakipy fa tsy hoe vavaka fa izy mivavaka ao anahako a nametrahany tanana dia za koa tena naraisiko hoe nino a fa tsy nijova volombelona février hatramin'izao fa nenoko aloha izy hoe verina sa tsy miverina trony efa février mars avril mai juin juillet août natao test zany septembre efa 9 mois zany zay alleluia tsy miverina ntsony a dia averiko amin'Andriamanitra mivoninahitra hoe nisitrany le izy taorianan'izay vavaka izay amin'ilay finoanay le hoe niara mifanaiko fa nifangata-javatra voninahitra an'Andriamanitra rerany alleluia tao anatin'izay ihany koa tenak'izao ihany koa tamin'ny fotoana efa elaela migraine terminale première seconde troisième quatrième tsy miraty mihitsy zany migraine zany dia efa mahalakalana koa rehefa taty amin'ny nianatra teny akatso fa rehefa nanome ny fiainana tamin'i Jesosy dia tsy tadidiko hoe tamin'ny fotoana tahaka ninona nanasitrana an' Jesosy ana voninahitra ao an' Jesosy rehefa alleluia mitra manaratsika taty voahirana voninahitra ao an' Jesosy rehefa ihany no ahafahako mijoro vavolombelona eto 9 jours avant an'le ralita ny analavory dia tena hoe narary tampoka be mihitsy ilay izy satria tonga dia reraka be dia manao palpitation dia le palpitation io efa ohatrany hoe efa mpahazo anazy zany ilay izy taloha fa niverina dia tena tsy napoiziko mihitsy ohatrany hoe tonga dia kivy be zany tao anatin'ilay izy dia niantso amin'ny pasteur moa za efa alina be tamin'izay dia hivavaka ho anao aho izy izy dia tao anatin'izay fotoan'izay natao daholo ny ninana fortifiant moa zany satria reraka dia rehefa avy eo ninana antibiotika dia tsy hita mihitsy ohatrany hoe tsisy efehany mihitsy zany le fanafody rehetrarehetra tena henoko mihitsy ny hoe hatramin'izay rehefa le vao manomboka mampiditra fanafody dia tonga dia hitanao hoe io fa mety tsara le izy fa tamin'ity ndray mitoraka ity zany tena ohatrany hoe tsisy dikany dia tao anatin'izay fotoan'izay tena malaina tsy misakafo mihitsy zany tena tsisy appétit mihitsy dia ny vatako ny ena fa nikipiko nefa mengeza dia ohatrany vao maiza matahotra be hoe misy zavatra tena tsy milamina zany eo anatiko ao dia ny fanafody mitoy foana dia tamin'le nandeha amin'izay le rali zany dia za efa nanana etaeta be hoe anaraka an'le en direct dia nanomboka le en direct zany dia tena mivavaka tamin'i Jesosy dia mifona tosa Jesosy tena mifona fa tena tsapako fa nanantena an'le fiasan'le fanafody dia ho sitrana fa tena ohatrany tao anatiko ohatrany tsisy fanantenana mihitsy ny hoe nao ny anasitrana anahako fa tena ohatrany hoe mandeha ohatrany hoe efa formule ilay izy zany hoe rehefa misy an'izao dia tia no hohanina dia 2 jours dia efa miasa dia efa zay dia tena reko be mihitsy tao anatiko hoe tena nangetaeta be zany hoe tena te hita ny voninahitra ao Jesosy eo ampanarahana an'ity fotoana ity dia mivavaka dia mangataka fanasitranana dia tena hoe niombona tena hoe niankina tanteraka tena hoe tsy tapidalaka le zany dia tena hoe nisokatra be mihitsy amin'ny foko an' Jesosy dia teo ampanarahana an'le izy dia ohatrany ndraiky torokely dia taitra rehefa avy eo
dia ohatran'ny kivikivy kely hoe ny raha zavatra zany satria ilay izy en direct. Dia rehefa avy eo nefany rehefa vita ilay izy afaka kelikeliny iny dia eniko maivamaivana be za dia nikoaka dia nandreoaka be dia nandeha tany amin'ny toalety dia vita izay dia afaka ilay sepotra tena tsisy tsony mihitsy dia niena ny kiboko tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa tena hoe za zany mieritreritra an'ilay izy dia tao anatin'ilay torimaso kely iny zany nataon'i Jesosy ilay izy fa tena hoe Jesosy nanao an'ilay izy fa tena hoe tsy tena izy zato isanjato dia voninahitra ho anazy rery ihany. Alleluia. Fisokafana etaeta fifatoana zato isanjato ao amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny fortifiant na antibiotika dia ny azy Jesosy atoery. Voninahitra n'Andriamanitra rery ihany tompoko. Tsy maintsy avery amin'ny Jesosy ny voninahitra satria ohatran'ny hoe faly tsy variana mihain'ny vavolombelon'ny mpiara-manompo dia mpiara-mivavaka dia adino rehefa misy kasika ataon'i Jesosy. Tanatin'ireny fiomanana ny findratrano ireny tsy haiko firy volana taloha sy taoriany dia misy manindrana be foana eto amin'ny foko eto zany dia ilay izy tsy mitranga raha tsy efa amin'ny sakafo hariva dia atory dia za moa tamin'ireny misy fotoana ilay mifoalina be dia tsy mivavaka azy zany dia boetra tanana dia indraindray tsy indriky misy ilay izy fa tsy afaka nefa za mavita manao baolina mavita mitondra tômôbila mavita manao asa fizika zany fa tafindra sasoma zay dia mbola eny fikely any izy mbola nisy any dia ohatran'ny tsy hvkl izy za koa zany tsy te anontany dokotera mafantatra cardiologue manamana dokotera be da be fa tsy te anontany satria za tsy tena mpanafody fa efa diso fantatra olo le fanafody dia netiko dia androany miresaka tamin'ny pastera zay misy vavolombelona fa tsy saroko tsara ovena izy nisitrana fa tonga dia tsy nisy tsony le izy fa tena hoe manindrona mararo be tena nararo be tena misona tena mivadika hoe misy zavatra tsy fantatra atao dia tsy te heritreritra ny lesona nampianarina na anatin'ilay formation le asa koa zany sao dia zao na zao fa afaka ho azy tena fa tsy afaka ho azy hoe tena maro fa Jesosy nanasitra voninahitra ho an'i Jesosy to. Ny fianositsika teny isan'andro ny fankanesantsika ny an-tsekoly ny fihinanantsika teny dia mampisy hery ato anatitsika ahafahantsika hoe mameno teny ny ato anatitsika mba tsy azo vahana tokoa izay feo any ivelany na izay hoe mety fahalalana mifanohitra amin'izay tenin'Andriamanitra satria ny teniny ihany fahamarinana datolandry tiaka mafibetsika ho an'i Jesosy aloha voninahitra no ho an'Andriamanitra ny joroko eto izy ty fa nijoroko vavolombelona eto fa ny zahatra ohatry naneren'ny tompo hoe amin'ny resaka safidy zany tao anatin'ny fafatotra teo amin'ny toka rongony vehivavy fa tamin'io zany nisy fotoana anankiray nitenen'ny tompo tamina fotoana anankiray tamin'izay mbola tsy malala hoe ny tompo na zany ny fanahy masina tamin'izay fa niteny fotsiny izy hoe ho afahana omena hery ianao raha hiala amin'io dia tateo ariana nanontany hoe omena hery tsy hoe tonga dia isoran'ny tompo ve za sa fa niandry ny safidiko izy zany tena marina dia izay le safidy zay nisy sekoly no nanazavana tamin'izay fotoana izay hoe miandry ny safiditsika Andriamanitra vao manampy antsika miala ao anatin'le fatotra dia izay no tiako tsindriana mafy ao anatin'izy hoe important be le fanatrehantsika fotoana zany sy ny sekoly satria tao anatin'izay tsy hoe toka sy rongony ihany le nanafahan'i Jesosy anaty amin'izay aika le izy azo ampiarina koa amina toetra tamin'izay fotoana izay zavakely tena hoe niraisiko le sigara dia nariko tao amin'ny WC tsy nomeko voninahitra izy zany tsy nomeko ny toerana misy fotoana matetika ny olona raha hiala zavatra dia apetrany amina toerana anankiray za tsy hifokatsony fa apetrany amin'ny toerana anankiray dia ohatray koa ny toka ohatry zany dia hoe andratra iza mbahiny dia ohatray mbola mena voninahitra le izy fa tamin'izay any amin'ny toerana maloto zany satria any miendrika an'izay satria
fanandevozana le izy zay no tiako apita amin'le izy dia ohatr'izay koa afaka apetraka afaka atao koka le izy any amin'ny toetra misy toetra koa zany tsy homentsika voninahitra intsony raha tiatsika ho afaka dia hoe miandra safiditsika Andriamanitra mampalala izy alohan'ny safidy dia mampafantatra izy hoe zao le antony hoe tsika tempolin'Andriamanitra toko zatra masina zany dia rehefa fantatritsika izay dia miandra safiditsika amin'izay Andriamanitra hoe hiala amin'le zavatra toetra dia zay ny zavatra tiako zaraina hoe amintsika tsiray ho voninahitra ny tompo satria manafaka zavatra be dehibe le izy satria misy zavatra toetra be dehibe ka ao aorianany ankoatra ny toka sy rongony sy ny vehivavy afaka hisorona koa ny toetra amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny safidy tsara amin'ny fahalalana ny marina dia amin'ny sekoly amin'ny fanatrehana ohatro zany dia ho an'i Jesosy ny voninahitra zay no tiako jorona vavolombelona lalinaliko koa ohatra zay no tiany tompo tiany tindrina mafimafy koa amin'le hoe safidy miandra safiditsika Andriamanitra zay efa afaka mintervenir indraindray amina fanafahana dia ho an'i Jesosy ny voninahitra fatatopoko. Alleluia. Mino fa nampaherantsika sy ananantsika fisokafana bebe koa hatrany amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavolombelona. Mino fa izy safidy iova, mino fa izy safidy ho tafapetraka sy voazina, mino fa isy aretina ho sitrana ihany koa raha mino an'izany dia oke tehaka mafy be dia arasantsika ihany koa amin'ny mpanompon'Andriamanitra zay hitonantsika amin'ny fahamarinany teny dia Jesosy Kristy tompo. Alleluia. Dao tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo no ambadiky ny zavatra rehetra dia no Jesosy avokoa. Rehetratsika ny vavolombelona rehetra teo amin'ny fanafahana, amin'ny kasipany vampiainana, amin'ny fanesorana amin'ny fatorana, amin'ny fanasitrana amin'ny fomba tsy takatry ny saina ireo karazana retina tsy tsaroana ho akory ny hanesoran'ny tompo azy. Misy zavatra zany tsy mila roasina fa ny hetaheta sy ny fandrosoana fotsiny dia afaka nova zavatra be dehibe. Dao tsika ny hofantanantsika ny amin'ny lanitra isotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Takasitraka anao zay raha iny anaran'i Jesosy. Fa ianao ilay mpanafaka, mpanasitrana, mpanao fahagagana, mpamorona. Tompon'izao rehetra izao ny ankofanay. Ny herin'ny teninao dia mihoatra lavitra no ny fahefan'ny fisainana sy ny fahendrena mamombelona. Tsy misy mihitsy ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra. Misandrata manokana indray androany amin'ny alalan'ny teninao. Aoka ny fanambarana rehetra ho tonga aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho amin'ny nofony rehetra. Aoko mariny eto an'io ny teninao hoe sambatra zenona sy mangetaheta ny fahamarinany teninao fa izy no fikisan'Andriamanitra. Makasitraka raiko efa nafeninao anendry sy ny manatsainy izany zavatra izany fa nasenao anjaza madinika kosa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika ity-tanana mafy be ao an-tompo mahazo toerana toko. Tsisy fotoana miveriny zany fa fotoana mandroso foana. Arakaraka ny androsoany fotoana me mahita tsika hoe mitombo ihany koa ao anatin'izany. Rehefa mitombo fahendrena ny olona dia mitombo fahalalana ny tika an'izay. Ary ambadiky ny fahalalana sy ny fitombonao ny amin'ny fahafantaranao an'Andriamanitra dia ampijoranao any amin'ny tanjona tsara lavitra no izay nisy ianao teo aloha eo amin'ny fiainana. Tahiny tompo manokana ianao androany. Baiboly dia milaza amintsika fa ny foronon'Andriamanitra ho tahaka ny endrintsika. Ary izany no mahatonga antsika tsy azony devoly fenona satria no arian'Andriamanitra mba ho feno azy. Ny Efesiana 4 vakitsika ny Baiboly. Efesiana 4 9:5-10 Baiboly dia milaza mba homeninareo araka ny hareny voninahiny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahynareo. Tonga ao anatsika ny fanamasina mampatanjaka ny toe-panahintsika. Zany hoe mamindra toetra ao anatsika. Zany hoe tsy afaka hatanjaka ny fanahin'ny olona izay tsy miorona amin'ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. 9:7 mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka maka sy orona mafy amin'ny fitiavana ianareo. Mba haizanareo ambanin'ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ny avony sy alaliny. Ary alala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra.
sika rehefa miforon'Andriamanitra atao amin'ny Kristy dia manana fahafahana miaina ny fahafenoa ny fanan'Andriamanitra. Zany hoe ny ao anatinao dia ny foron'Andriamanitra ho fanahy vaovao mahazaka ny fahafenoa ny fanahany. Ato anaty Baiboly dia tsy misy filazana mihitsy na fanambarana hoe feno devoly ny olona. Manomboka any boky Matio zany ka hatrany boky Apocalypse mbola tsisy teny mihitsy na indray mandeha aza hoe feno devoly ny olona. Fa raha sendra betsaka aza ny devoly sy ny quantité ny devoly anatin'ny olona na manalina na manalikisany ao anatin'ny olona anankiray dia atao hoe legiona fotsiny. Fa tsy mbola nisy fanambarana hoe feno devoly. Ny antony dia tsotra, ny olona dia ny foron'Andriamanitra ahazaka ny fahafenoany. Ny fitoviantsika endrika amin'Andriamanitra dia maneho ny fahazakatsika ny fahafenoan'Andriamanitra ao anatsika. Ianao zany tsy eo amin'irefo ny fatra ny devoly mihitsy. Ka na firy devoly manafika anao dia efa nataon'Andriamanitra mialoha amin'ny fotoana hidirany ao anatinao hoe tsy ampy azo loatra na firy izy dia hiditra sy toetra amin'ny fiainanao. Noho izany eo amin'ny sekolon'ny fiainana dia mila manam-pahatsapana tsy miankina amin'ny isan'ny legiona manafika anao ny atonga anao ilaza fa verehetra eo ny mombanao ray manontolo, fa mila mananantoka ianao fa mila fenoana Andriamanitra. Efesiana 5:20 Baiboly dia miteny aza manaiky ho mamy divay na misotro toaka na mamy toaka fa ho fenoana ny fananareo. Raha mijery tsika mikasika momba ny hoe fitiavana, eto izy milaza mba maka tsara amin'ny fitiavana tsika, mba ahafahantsika miaina an'izay fahafenoana izay. Ny apôstôly Paoly dia miteny fa ny fitiavana dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Galatiana 5:2 ka hatramin'ny 7:20 ny amin'ireo fitanisan'ny Paoly momba ny vokatry ny fanahy. Zany hoe ny fitiavana no seza fiandrianan'ny fahafenoana. Ary zany mahatonga ny fanahy masina rehefa tonga ao anatin'ny olona dia mampidina ny fitiavan'Andriamanitra izy aloha. Mamaika an'Andriamanitra amin'ny olona dia ny ananan'ny olona fahatsapana ny fisiny ao anatinao. Nametraka fitiavana ao anatinao izy. Romana 5:5 ny fanantenana dia tsy mba mahamenatra izany. Fa ny fanan'Andriamanitra rehefa nidina ao anatsika dia nampitoetra ny fitiavany ao anatsika. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika nentina napidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-potsika. Midika fa rehefa feno fitiavana ianao, miaina amin'ny fitiavana ianao, mandeha amin'ny fitiavana ianao dia mora mahatsapa fahafenoan'Andriamanitra ianao. Tsy marety haiko ho an'Andriamanitra. Eo indrindra ny ompana lesosika androany hariva. Ahoana no hahafahako misitraka ny fahafenoany ao anatiko? Ahoana no hahafahako misitraka ny fahafenoany ao anatiko? Rahantsika ny bokin'ny Jaona 7. Bokin'ny Jaona 7, Jesosy Kristy tompo dia niteny zavatra amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 9:7. Ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Jesosy ka niantsona nanao hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy hanantona ahy ka hisotro. Zay mino ahy dia isony rano velona miboiboika avy ao an-kibony araka ny voalaza ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa ho raisiny mino azy nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra teto ambonin'ny tany, fa niandry ny fisandratany eo amin'ny voninahiny vao afaka nidina ny fanahy, izay vao afaka nomena ny fanahy. Ny Baiboly dia milaza fa nanome fanoharana ny fanahy masina ho toy ny rano velona miboiboika ao an-kibo. Zay ny voalazan'i Jesosy. Any 9:30 koa ny Baiboly dia milaza fa ny fanahy masina mbola tsy nomena satria Jesosy tsy mbola nidina tamin'ny voninahiny, niakatra ao amin'ny voninahiny, niditra tao amin'ny voninahiny. Rehefa tiantsika zany ny aina amin'ny fahafenoan'ny fanahy dia mila mpanome voninahitra tsara an'i Jesosy fotsiny tsika. Zay aloha voalohany. Rehefa mpanome voninahitra an'i Jesosy tsara tsika eo amin'ny fiainantsika, amin'ny teny izay lazainao, amin'ny asa izay ataonao, amin'ny fitondrantenanao,
dia mihetsika sy miasa ny fanahy masina satria mahazo aina izy miasa eo amin'ny fiainan'ny olona manome voninahitra an' Jesosy. Jereo tsara fa na dia zanak'Andriamanitra Jesosy dia tsy afaka mizara sy manome ny fanahy masina izy raha tsy tonga teo amin'ny fisandratany sy niditra teo amin'ny voninahiny. Jona 2:7 Baiboly dia milaza nisy fotoana teo daholo ny mpianatra Jesosy. Dia hoy Jesosy eo amin'ny andininy 7 ao amin'ny bokin'ny Jona 2:20 ozy Jesosy hoe mahatsara nareo izy izy ny fialako. Fa izao milaza marina aminareo mahatsara nareo izy izy ny fialako fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha handeha dia hirako ho aty aminareo izy. Zany hoe Jesosy miaraka amin'ny mpianany eo Jesosy eo mpianany fa tsy afaka manao ninninina izy raha mahita ny fahataraikan'ny fahatakara ny mpianatra. Be dia be ny teniteny foana, be dia be ny tsy ampifahendrena, tsy ampifahalalana. Maro ny tsiriritra mahita ny fomba ampiasan'ny ray an' Jesosy zanany, mahita ny fahendren'i Jesosy satria ny fanady atao amin'i Jesosy rery. Rehefa nanomboka ny sandratra amin'izay Jesosy dia izay vao afaka nidina ny fanahy satria raha tsy misandratra Jesosy eo amin'ny voninahiny dia tsy afaka irana ny fanahy. Tamin'i Jesosy zany niantona teo amin'ny hazo fijaliana nanomboka ny sandratra voalohany izy niantona ny ala tamin'ny tany nefa tsy lavitra fa ngamba elalela loatra izay fotsiny. Dia rehefa nisy nanindrona ny lanovoany voaka ilay rano miboiboika izay endriky ny fanahy masina. Zany hoe image asehon'Andriamanitra ny amin'ny zavatra hitranga amin'ny fotoana isandratany sy hitoerany eo ankavanany indray. Tamin'i Jesosy niantona teo amin'ny hazo fijaliana dia efa hitantsika izany amin'ny Jona 2:7 midika fa rehefa misandratra Jesosy ka tonga eo ankavanany iray any amin'izay toerana avy misy an'Andriamanitra vao afaka midina sy mameno mpianatra tamin'ny andro Pentekosta ny fanahy masina. Inona ny tia ny Baiboly ho tenenina? Ny fahafenoan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny dia mahazo aina eo amin'ny fiainan'ny olona manaiky ampiatra sy ampiaina ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Rehefa sandratra ao Jesosy dia mora feno ny anaranao, mora feno fanahy masina. Tsy hoe tsika ilay miteny hoe misandraty ianao nefa tsika manota velona, fa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny fitondran-tena, amin'ny fomba fiteninao sy amin'ny asa izay ataonao. Tadidio fa tsy tamana manatrika an'Andriamanitra ianao raha mbola misy efitra mampisaraka anao aminy. Zany hoe ny tiany devoly ny atonga anao hitsoaka an'Andriamanitra mba hanamora ny fomba hanampitehany fiainanao. Tianao ve ny fanahy masina hiasa mahery eo amin'ny fiainanao? Tianao ve izy hamenanao tanteraka? Asandrato Jesosy, omeo voninahitra Jesosy eo amin'ny fiainanao. Satria na izy tena ny aza tsy afaka nanao ninninona teto ambony tany raha tsy tonga teo amin'ny dingany voninahitra mahamendriky ny mahampanjaka sy mpamonjy azy. Ka raha izy tena n'izay tompony voninahitra aza tsy afaka naniraka ny fanahy raha tsy tonga teo amin'ny voninahiny, ianao mila manome voninahitra azy vao anana ny fahafenoan'ny fanahy. Mareteka ao an'Andriamanitra. Tadiova rehefa olona nindraindraina, olona no sandratra ao na olona nomeno voninahitra dia tsy afaka nofeno fanahy masina zany mihitsy ianao. Tsy maintsy fanahy hafa ny ao anatinao, tsy midina zany ny fanahy masina rehefa olona nomenao voninahitra. Rehefa Jesosy nifototra sy tena omenao voninahitra dia mijoro ny fanahy masina miasa sy mameno anao. Ny fanahy masina dia mijoro sy manaiky ameno an' Jesosy rehefa nanome voninahitra ny ray izy. Ary ianao kosa rehefa manome voninahitra an' Jesosy dia anome voninahitra anao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahiny amin'ny fahafenoany eo amin'ny fiainanao. Ka ny fanahy masina zany dia feno azy ianao, ameno ny tenany ao anatinao rehefa manome voninahitra an' Jesosy ianao. Ny ataontsika manome voninahitra an' Jesosy Kristy sy manandratra azy eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny asantsika, amin'ny fitondran-tenantsika, amin'ny fiainantsika amin'ny ankapobeny. Ary mila fantatsika tsara fa misy dikany matoa antsoina hoe fanahy masina izy. Matoa antsoina hoe fanahy masina ny fanan'Andriamanitra dia misy dikany. Ny asany dia ho amin'ny fanamasinana antsika aloha. Toe-po sy fomba fiainana aloha fa tsy asan'Andriamanitra mpanaoviny. Averiko?
toepo sy fomba fiainana aloha fa tsy asan'Andriamanitra hampanaoviny atsika. Zay rehetra tarimy fanahy dia mila miaina amin'ny fiainam-pahamasinana. Ny fanampina anaran'ny fanamasina tsy natao hoe fanahy mahagaga na hoe fanahy mahatalanjona na hoe fanahy mpamorona. Tsara dolo zany anaran'izany. Vita amin'ny fanamasina dolo nefa ny zavatra rehetrarehetra zany. Fa zao nekeno ny fanampina anarany ilay mpamary toetra atao hoe masina. Noho izany Andriamanitra dia masina, sarotiny amin'ny fahamasinany. Ny problema an'Andriamanitra voalohany reglena teto ambony tany rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona dia tafasaraka tamin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Raha tonga Andriamanitra dia amerina ny toetrany ao anatin'ny olona fa tsy maiky ny ampiasa olona. Zay no mahatonga ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tsy piasa sy mpampiasa fa raisy zanaka. Satria tiany ho tafiditra ny anatinao ny natiorany mba hahafahanao miaina ny fiainany. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Hitanareo, isaky ny fampianarana ny mametraka sy mampitodika ny masonao hifantoka amin'ny zavatry ny tany dia tsy manokatra ny ao anatinao ary tsy mitahiry ny fanoloran-tenanao. Sarotra ho an'ny olona izay mitady an'Andriamanitra mpahorian'ny filany ny an'olo tena sy rehetra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany hevitra hoe tena sarobidy aminy zany lanitra zany. Rehefa tsy tena tanteraka ny communion amin'Andriamanitra dia tadidio very ny lanitra very ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ianao. Raha misy fanenjehana ianao no mitsoaka voalohany, ny antony dia tsotra satria ny ao anatinao mila an'Andriamanitra ianao tereny filana ahasoa ny fiainanao eto an-tany fotsiny. Fa tsy takatrao ny ahavo ny problema an'Andriamanitra ny amin'ny antom-pisily famonjeny ianao atonga anao hiaraka aminy mandrakizay. Azonareo zavatra mitranga rehefa maro toerana ao am-ponao mandrakizay dia ho ziziny ten'Andriamanitra maniry mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka izay nambinana amin'ny fiainam-pananao ihany. Noho izany ny lesom-panambinana dia tsy miorina amin'ny fampanantenananao ny zavatry ny tany tsy ny loava amin'ny fiovam-po fa ny fampijoroana ny fiainam-panahinao mba hikoriny ao amin'ny fiainanao izay fitahim-panahy voarainao avy amin'Andriamanitra. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Hitanareo raha vao ampianarina eto zao ny prinsipa manaova confiance matanjaka ianao tonono foana mandra-pitranga n'ilay izy tsisy hidiro amin'ny fiainam-panahinao ilay izy. Teny dikan'izay te aomby ivela amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ianao. Ary eo no miseho ilay fitaka amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy satria afaka ny aomby ny olona amin'ny fisisiany ampinoana vokatry ny fahamarinany teny. Fa tsy midika fa fantatra Andriamanitra ilay olona fa vao maika fitaka tsy ampijoro azy satria tsy nampiarahany, tsy nanaiky izy ampiaraka ny firosoan'ny fiainam-panahiny amin'ny fandrosoany amin'ny lafim-piainany iray manontolo. Teo izy Jesosy mety ananareo fahasoavana moa ko dia amin'ny minarako aminany amin'ny fomba faran'zenjana indrindra ahafantatra zava-miafina. Mety ananareo fahasoavana afaka anao zavatra lehibe hatramin'ny fananganana amin'ny maty fa tsy fantatra akory ianareo. Manaitra atsika ny fanamasina mba ahafahantsika miombona amin'ny ray sy miombona amin'ny Jesosy Kristy zanany. Fa nahoana izy ny antsoina ohatr' izany ary misy fiantsoana antsoiny Jesosy azy. Nisy fotoana zao Jesosy niteny koa fanahy amin'ny fahamarinana izy. Fanamasina izy dia fanahy amin'ny fahamarinana. Fa ny fanamasina tsy mbola nantsoina mihitsy ato anaty Baiboly hoe tonga dia nitonona hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy ny nasonina ny devoly fa tsy miteny hoe raiso ny fanahy mahagaga an'Andriamanitra. Raiso ny fanahy masina. Hitanareo ny vokatry ny fidiran'ny fanahy masina sy ny fanananao azy ao anatinao dia ny fanahy amin'ny fahamasinana tao amin'i Jesosy natonga azy nitsangana tamin'ny maty. Zay no mahatonga ny hoe ny herin'ny fitsanganana ozy izy nitsanganan Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty ozy izy tamin'ny alalan'ny herin'ny fahamasinana. Rehefa miasa ao anatinao ny fanahy amin'ny fahamasinana dia amorainy eo amin'ny fiainanao izay zavatra rehetra ilanao an'Andriamanitra ho atsangana amin'ny fotoana rehetra. Ny Jona 4:17. Baiboly dia milaza amin'ny anaran'i Jesosy fa raha tonga ny fanahy amin'ny fahamarinana dia izy nitaridalinareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Ny 7:20.
ozy izy izy kalaza fandray avy amin'ny ay izy ka nambary zany aminareo ndao enoy amin'izay raha tianao no feno Andriamanitra dia mila fantatrao ny fahamarinan'ny message na ny afatra zay ampitondrain'Andriamanitra. Jereo tsara ny zavatra tenenin' Jesosy eto. Rehefa miantso Jesosy ny hoe fanahy amin'ny fahamarinana dia te alala hoe nahoana ary ny miteny Andriamanitra hoe fanahy amin'ny fahamarinana. Mila atsika tsara fa tsy titre ny zava-dehibe fa fonction na asa. Rehefa jerena ny fanambaran'i Jesosy dia manondro izy an'io fahamarinana io hoe ilay tena fanambarana marina avy aminy sy manondro azy. Ny fanahy masina dia tsy manan-javatra ho lazaina. Ny fanahy masina tsy mitondra afatra ho amin'ny fanambinana materiel, tsy mitondra afatra ho amin'ny fanastanana, fa mitondra afatra ny amin'ny famonjena manondro an'i Kristy tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Misy zavatra communiquer ny fanahy masina aminao ary misy zavatra esany fanahy masina amin'ny fiainanao. Mila fantatsika tsara mahasamihafa ireo zavatra anankiroa ireo. Rehefa miresaka amin'ny fanahy masina dia manondro ny amin'i Jesosy izy sy izay avy amin'i Jesosy no lazaina. Zay le fanambarana, ny révélation, ny base na ny fototry ny fanambarana dia miangy manondro an'i Jesosy zay fanambarana avy amin'i Jesosy momba ny famonjena. Ao tsika fa rehefa miresaka izy mikasika momba ny fanasitranana, ny fanasitranana tsy fanambarana fa zavatra atao. Halleluja. Miainga avy eo amin'i Jesosy ny fanasitranana tamin'ny dikapoka izay niretany dia hoentin'ny fanahy masina ilay izy ho réalité azonao iainana androany amin'ny alalan'ny finoanao an'i Jesosy. Dikan'izay tsy révélation mpanasitranana no velarina ohatr'izao ny fomba tokony handraisanao fanasitranana. Tsy any amin'ny tanjom-pampanantenana fanasitranana ny tamaso no mamaika amin'ny fanahy masina, fa mitondra ny afatry ny famonjena tamin'izay niretan'i Jesosy mba ahafahanao votsitra tsara ara-piombonana amin'Andriamanitra. Tsy reko le tiaka. Halleluja. Hitanareo ny zavatra mitranga. Ny fanahy masina dia milaza ny amin'i Jesosy, manambara ny amin'i Jesosy. Ary ny fanahy masina tsy manana teny avy amin'ny manokana fa izay reny avy amin'i Jesosy sy an'i Jesosy no lazainy amintsika. Izany no mahatonga ny fanahy masina tao amin'i Jesosy rery. Satria anomana n'ilay karazan'olona vaovao Andriamanitra avy amin'i Jesosy sy natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalany. Zany hoe ny fanahy zany dia antsoina koa hoe fanahy ny fanangana nanaka. Manambara sy maneho ny amin'ny famonjena ny fanahy ary vokatra izany dia hitantsika fa misy ny atao hoe ray, misy ny ray miteraka fa titra fotsiny efa nandony andraikitra sy ny asa maray azy izy. Maro koa ny reny titra fotsiny fa tsy manao ny asa tena mahareny azy ao tokantrano. Ohatrany koa mpanompon'Andriamanitra be dia be raha tsy mitandrina titra fotsiny sisa fa vitsy ny tena manao izay asa mifo andrasan'Andriamanitra mba ho ataony amin'ny zavatra tena tokony ho toriana sy ny zavatra sain'Andriamanitra atao. Raha vao diso motivation ianao, diso finoana ianao, diso lanitra ianao. Zany antony tokony hitandremana satria tadikio zao vanim-potoana misy atsika izao tsy hoe fotoana mbola tokony heveranao izay zavatra soanao tsony ka eritreretanao be loatra ny fandinianao fandehan'ny zavatra eto ambonin'ny tany, anangom-be eto, hiavaka be eto, ho aizy eto. Efa ao anatin'ny prolongation tsika temps additionnel ny fotoana misy atsika, efa farana ny fotoana fa ambi-potoana sisa nomen'Andriamanitra anao. Noho izany ny fitoriana tokony hampitodika kokoa ny olona ho amin'ny mandrakizay dia ny ety ambony tany andraisana fanapa-kevitra ionana amin'Andriamanitra marina, fa tsy avarianantsika loatra eto an-tany atonga amin'ny fitodiantsika sy ny fanantenantsika amin'ny zavatra mandalo sy misenana. Zany tsy milaza akory hoe adino ny fandalovanao eto, fa tokony hanandanja mihoatra ny fietretanao ny amin'Andriamanitra. Enao misaina izay tokony ho sainao amin'izay ndraikitra nomen'Andriamanitra anao, fa Andriamanitra mihevitra izay asoanao amin'ny lafim-piainanao ray manontolo. Mino fa tsy ho raraka izany ianao mandram-piverin' Jesosy.
halleloia. Jereo Galatiana 3:7-10. Misy fomba koa fanambarana anankiray mikasika momba n'io fanahy io. Paul ndray no miteny an'ity teny ity. Galatiana 3:7. Ina filaza amin'ny Paul mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinany Abrahama ho amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Na raha dika koa amin'ny teny vahiny dia hoe esprit de la promesse, zany hoe ny fanahy zany le fikasan'Andriamanitra ao antsika. Maninona no natsoina hoe fikasana avy amin'ny fanahy, ny amin'ny fanahy le izy, fa maninona tsy natsoina hoe fampanantenana avy amin'ny fanahy na ohatra zany. Misy ny fikasan'Andriamanitra miafina ao amin'ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny. Ary tsika dia tonga teo amin'ny fotoana isitrahana ny fahatanterahana zany. Ny apôstôly Petera dia niteny an'izany. Raha mandinitsika ny testamenta taloha mikasika momba io fanahy io, dia io fanahy io mbola tsy tanteraka teo amin'ny olo ny testamenta taloha. Andao antsika hijery ny Ezekela 20 ohatra. Ahoana ny fomba firesak'Andriamanitra ny amin'izany amin'ny boky Ezekela 20. Ezekela 20 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 2:30. Oventsika amin'ny anaran'i Jesosy, koa samy ho tsaraiko araky ny ataonareo avy ianareo raha taranak'Israely ho Jehovah Tompo. Mitodika amin'ny beba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga ny fahatafotoana na hanameloka anareo intsony zany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova, ino hoe manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anareo. Fanahoana no faty ianareo ny taranak'Israely. Fa tsy sitrako ny afatesany ratsy fanahy ho Jehovah, ko mibeba ianareo mba ho velona ira fahalelovana ny amin'ireo lehiben'i Israely. Hitanareo teny io zany. Inona ny tia Baiboly teneniny eo? Amin'ny Ezekela 20:30 ohatry ny nila vaniny Andriamanitra rehefa vakinao. Ny olona ihany nasainy amorona foan'ny olona raha vitinitsika. Dia ny olona ihany koa nasain'Andriamanitra amorona fanahy vaovao anazy. Hitanareo satria olona ny odina dia tsy maintsy olona mamonjy ny olona tamin'ny fiodinany. Dia hitanareo ny zavatra mitranga. Eto zany Andriamanitra ohatran'ny hoe mitaky amin'ny olona sy fiovana tokony ananany mba tonga azy fiovery. Eritreretiny hoe za ihany ny anova amin'ny foko hoe za koa ny anova amin'ny fanahiko. Olona nanao fo vaovao, fanahy vaovao amin'ny fahaiza-manao manokana. Ary eto amin'ity Ezekela 20:1 Andriamanitra dia manome sy manankina tamin'ny olona amin'ny fiovam-pony manokana sy ny fanahiny vaovao. Naseho ny fa mila miova ny olona fa tsy tia ny fony teo aloha, tsy tian'Andriamanitra intsony ny fony teo aloha, ary tsy tian'Andriamanitra le fanatra nainy. Niezaka ny olona nefa tao amin'ny testamenta taloha fa raraka ihany. Fosy izy Andriamanitra rehefa hitan'Andriamanitra le izy dia nanomboka nanokatra ny viziony Ezekela Andriamanitra hoe zay nankiniko tamin'ny olona no raisiko an-tanana, irahako miasa amin'ny olona. Ezekela 5:30. Ezekela 5:30 ny andiny 5:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, toa fafazako rano madio ianareo ka adio mba ho afaka mifalitoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no nadiovako anareo. Andiny 5:20 amin'izay, andiny 5:20 ina lazainy ary omeko izy ndray ny anome, omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vatiko omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araky ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Hitan'Andriamanitra fa tsy tafavoaka ny olona dia rehefa niandry ny olona iova fo izy sy anona fanahy vaovao tsy tafavoaka mihitsy izy Andriamanitra hoe ho ataoko izay tsy vitan'ny olona. Ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra mijery akaiky ny ao anatinao. Ary Andriamanitra nievitra zay atafavoakanao satria misaina niaraka aminao sy iombona aminao mandrakizay. Halleluja. Ozy izy fo vaovao sy fanahy vaovao no meko anareo. Raisin'Andriamanitra ny andraikitra, izy no manome zay nitakiny tamin'ny olona mba hahafahan'ny olona manaiky sy mankatoa azy. Zany hoe tsy afaka hakatosy anaken'Andriamanitra ny olona raha tsy manana ny fanan'Andriamanitra sy manana le fo égal fiovant toetra fiombonana communion amin'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay raha adika dia zao tsy tafavoaka ny olona maha-olona azy fa niditra tsehatra Andriamanitra ny ara-niasa tamin'ny olona. Tonga Jesosy Kristy naseho olona dia tao amin'i Jesosy rery ny fanan'Andriamanitra satria izy ny zanak'Andriamanitra. Dia zay le olona amonjy ny olona atao hoe Kristy
ndraisin'Andriamanitra ny Ezekela toko valaminy folo nakambany tamin'ny Ezekela toko fahiny amin'ny telopolo vovakitsika teo dia zay no natonga an'Andriamanitra afaka napidina ny fanahiny ao amin'ny olona anankiray atao hoe Kristy. Dia izy rery ny olona fantatr'Andriamanitra teto ambony tany. Zany no mahatonga ny olona rehetra na manompo an'Andriamanitra tamin'ny fotoana natongavan'i Jesosy teto an-tany tonga dia diso adresy hatramin'ny vision Jaona mpanao batisa. Fa mbola tsy tonga ny ministeran'i Jesosy raha tsy vita batisa Jesosy. Ary Jaona ny voatendry anao batisa azy. Fa vao vita batisa Jesosy tonga dia nisapatitaka amin'ny vision Jaona satria niala tao amin'ny Jaona ny fanahy fao amin'ny Jesosy rery. Dia zay natonga azy lasa nanohatra ny zavatra teneny satria verina olona normal izy. Zay mahatonga an'Andriamanitra namela azy ho tapado ny antisipena ny fahafatesana. Ndrao animba n'le ministera vaovao satria asan'Andriamanitra ny ahatongavan'ny olona eto ambony tany. Hitanareo amin'izay tsisy fangiry firina heverina ho mafy amin'Andriamanitra eto ambony tany fa alohan'Andriamanitra ianao tapadoto zay miteniteny foana manohatra ny sitraposy ny programa zay tiano tanterahana tamin'izay nampiasana ianao. Zay zavatra nampiasana ny Jaona ndray saika ny toeriny. Satria rehefa tsy tao amin'ny Jaona ny fanahy efa tonga tao amin'ny Jesosy amin'izay raha misy ny tokony hanany fanahy masina mpianatry ny tompo fa Jesosy mahatsara nareo amin'ny fialako. Fa raha tsy ela tsy tonga aminareo mpananatra ny mamaky an'i Jesosy ny anananao zay ananany. Le maha Jesosy azy mihitsy ny tiany ho ao anatinao. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Satria na Jaona tamin'ny fotoana zay nampiasainy azy dia tonga jamba ny vision andry rehefa tonga Jesosy. Satria présent le tokana natao anana ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra ao aminy. Eto amin'izay miditsika hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika misitraka amin'ny fahafenoan'Andriamanitra. Nampahitana ny Ezekely zany tamin'ny fotoana izay nresan'Andriamanitra taminy. Zay le lazaiko amintsika hoe ny testamenta taloha dia misy image mpanehoana ny fahamarina azo tsy kifandraisana ihany koa ny amin'ny réalité ny testamenta vaovao. Ezekela toko faharoa ny andiny volongatra amin'ny andiny faharoa. Aroa izy tamiko ry zanak'olona mitsangana fa hiteny aminao aho. Zany hoe mipetraka izy zany teo aloha fa nasaina nitsangana izy. Andiny faharoa. Ary nisy fanahy tonga tao anatiko raha niteny tamiko izy ka nampitsangana ary reko izay niteny tamiko. Eny hoe ny fanahy masina alohan'ny amenony an'i Ezekela nandrenesany Ezekely hoe nisy fananiditra tato amiko reny mihitsy zany hoe tonga amin'ny fanahy masina tao aminy. Fa zao mila niteny aloha Andriamanitra hoe mitsangana ianao miova position. Petraka izy teo aloha teo izy Andriamanitra hoe mitsangana mitaky etaeta-pijoroana ny fahafenoan'ny fanahy. Tsy afaka misaraka ny fijoronao sy ny fahafenoanao. Le fijoroana tsy hoe mitsangana ianao dia mijoro ohatray ty aloha. Fa le fijoroana toe-panahy mijoro sy manome lanja sy asina ny sitrapon'Andriamanitra tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Dia jereo vao niteny Andriamanitra dia niditra ny fanahy tao amin'ny Ezekela. Raha mipetraka Ezekela teo aloha dia ozy Andriamanitra hoe mitsangana. Mila fijoroana ny fiainonan'Andriamanitra vao miditra ny fanahy masina. Mijoro ianao miaino an'Andriamanitra dia miditra ao ambadik'ilay zavatra lazain'Andriamanitra ny fanahiny. Ka ny fanahiny dia tadidio nikasainy omena ahafahantsika mandeha araka ny teniny sy zotra araka ny fitsipiny. Andriamanitra manome fosy fanahy ny olona akatosiaina ny teniny araka ny sitrapony. Hitantsika eto amin'ny Ezekela 36 25 sy 26 izy teo. Ary mampiavaka ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao dia zao ny fanekena taloha mametraka ny lalàna andraranao tsy hanao zavatra maro amin'izay tsy tokony ataonao fa takian'Andriamanitra ho fiainanao. Fa fanekena vaovao kosa lasa fiainana tsy tonga sitrapon'Andriamanitra izay nolazainy lalàna fa tsy hoe tandremana be le izy Jesosy tsy nandrava lalàna fa tonga izy hanatanteraka. Nomen'Andriamanitra antsika zany ny fanahiny mba hahafahantsika miaina tsy misy ezaka ny sitrapon'Andriamanitra. Satria ny zavatra nikitian'Andriamanitra voalohany tsy hoe fo ratsy miatika toetra ratsy fa fo vaovao mankahala toetra ratsy. Rehefa tonga ao anatinao ny fanahy masina dia manome fo vaovao anao izy. Zany hoe tsy tokony sy ifandraisany tsony amin'ilay fonjentilisa. Men'Andriamanitra antsika ny fanahiny mba ahafahantsika mijoro. Ny fonao no novainy fa tsy hoe manampy anao izy.
Ny fanamasina zany tsy tonga hoe manampy anao be fahatany zany fa tonga dia ny fonao no novainy ho vaovao. Ary rehefa nivafoy ianao dia mora esan'ny fanamasina. Ianao aloha ny esan'ny fanamasina voalohany. Ao anatinao ilay fiainana no mivoaka, anovanao, mampialanao amin'ilay fahazarana taloha, hanananao an'ilay fahazarana tian'Andriamanitra iainanao vaovao araka ny toe-panahy mitovy amin'izay sitrapon'Andriamanitra hoentin'ny fanahy ao anatinao. Dia zay mahatonga ny Baiboly milaza fa vao tonga ny fanamasina tonga dia fitiavana aloha ny entiny tao voalohany. Olona novain'Andriamanitra mialohan'ny fiainana. Zay dia mahatonga anao misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy aloha. Efa lasa ny zavatra taloha. Taloha ianao mora manota. Taloha ianao mora miankina amin'ny nofo. Fa zao io fo vaovao io hahatonga anao mora kahalahota. Rehefa fanamasina dia manova fahatsapana izy. Miasa amin'ny tena izy mitondra anao makao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny fanahin'ny fikasan'Andriamanitra dia eo amin'ny tanjom-panovananao anaiky sy akatoy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ao ny fanamasina ka mahazo toerana tsara izy dia tsy misy ny hoe mafy loatra aminao zany satria izy ny mahery sy ambony indrindra. Ao anatin'izay toe-po zay izy ny mahazo aina mitondra anao ny programan'Andriamanitra sy ny sitrapony mombanao rehetra. Misy ny cas exceptionnel miaraka amin'Andriamanitra. Amorain'Andriamanitra anao daholo amin'izay zavatra rehetra rehefa omenao toerana amin'ny fomba tsotra antsafidy ny fahafahany miasa ao anatinao. Filipiana faharoa, Filipiana toko faharoa, ny 9:17. Inona ny tenin'Andriamanitra ao? Filipiana toko faharoa, 9:17. Vakio ny teny ao. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo. Iza ny miasa ao anatinareo? Na ny fikasana na ny anaovana tanteraka ny sitrapony. Ny fanamasina no tanteraka ny fikasana sy ny teny rehetra, tanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainantsika. Fantatrao ve? Maro amintsika ny te hiasa sy tanteraka ny asan'ny fanamasina. Zany mahatonga antsika tsy tafavoaka. Zao tonga Jesosy tsy hoe anampy anao izy anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahatongavan'i Jesosy tsy anampy anao anao ny sitrapon'Andriamanitra, fa tonga izy disponible ny famonjena. Averiko tsara. Enoy misy olona be dia be diso. Nahatongavan'i Jesosy tsy hoe anampy anao izy anao ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny aina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy ohatra tsara ho anao. Tonga izy hamonjy antsika, tonga izy hanavotra antsika, disponible ny famonjena rehefa vitan'i Jesosy. Fa ny fanamasina tao amin'i Jesosy ny miasa ao anatinao, mampahery anao amin'izay rehefa avy eo. Satria tamin'i Jesosy teto ambonin'ny tany dia tsy afaka nanao ninona teo amin'ny fiainan'ny mpianatra izy. Tsy mahatakatra ny mpianatra. Tsy hitan'i Jesosy izay atao. Nefa izy Jesosy. Tao amin'i Jesosy rery ny fanamasina. Dia hozy Jesosy mahatsara ho anareo fialako. Satria ny zavatra tsy azoko atao anareo, fa tsy maintsy le atao anatiko no anananareo vao mety le izy. Dia hozy Jesosy hiakatra ao ankavanany iray. Vita ny famonjena amin'izay, disponible ho anao ny amitsoran'Andriamanitra ny fanahiny ho ao anatinao amin'ny alalan'ny fandraisana ho an'i Jesosy. Zay no mahatonga ny olona tsy manana an Jesosy tsy fantatry ny fanamasina, fa tsy maintsy mandray an Jesosy aloha vao manana ny fanamasina. Satria Jesosy rery ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Zay no mahatonga n'Andriamanitra sary-piaro amin'ny famonjena. Satria izay zavatra vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tsy tokony sy sandoka sy salotra fa tandindo ny Kristy sandoka avokoa zany rehetra zany. Fa profeta ene be dia be eto ambonin'ny tany. Aza vela izy olona ataonareo rereo izy Paoly fanareo ny zavatra rehetra. Satria Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Ny fahafinin'Andriamanitra ao anatinao dia tonga anao tsy anankopona finoana manolona fa tena iombona tanteraka amin'Andriamanitra. Tsy maharedy eka ao ato. Tsy hoe ny raisitsika famonjena dia miova ho azy sika. Non. Mila manana izay tao anatin'i Jesosy ianao anampy ianao. Zay mahatonga azy atao hoe parakleto. Zay nandray an'i Jesosy dia novay nomeny hery aloha. Zay nandray an'i Jesosy dia nomena hery aloha. Dia zay vao tonga inona? Zanak'Andriamanitra. Dia zay mino ny anarany. Nomeny hery ianao tonga zanak'Andriamanitra fa tsy hoe tonga dia niova. Nomeny hery aloha dia ilay hery no miasa manovanao ao anaty.
ary mifanamasina no manovanao hifanaraka amin'ilay tao amin'i Jesosy, hifandraisanao amin'ny fandreseny teo amin'ny toeranao. Le fandresen'i Jesosy lasa tonga fandresenao rehefa ao anatinao mifanahana. Zay mahatonga andreo manatoko 7:20 milaza amin'ny Baiboly. Fa raha ny fanahy zay nanangana an' Jesosy Kristy tombo tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia zay fanahy zay koa ny amelona anareo. Hitanareo amin'izay ilay izy, le tena fiainana dia zao ny fiombonantsika tamin'ny famonjena mino an' Jesosy ny asantsika mba hahafahan'ny fanahy masina mandray andraikitra maka zay tao amin'i Jesosy manolotra azy eo aminareo, ho anareo. Dia zay mahatonga ny Baiboly koa milaza ny apôstôly Jaona amin'ny teny ny epistily izay soratany. Jaona 1:4 hozy izy, ianareo anaka avy amin'Andriamanitra. Ny fandresenao tsy ao anatin'ny adinao fa ny communionao amin'ny identiténao. Rehefa normal tsara ianao mahafantatra mijono sy miaina manaiky ho tarian'ny fanahy eo amin'ilay toerana mazanak'Andriamanitra anao, dia tsy problema ho anao no fakahita amin'ny fahatsaran'ny fomba fiasan'Andriamanitra satria hotronony ianao. Tsy ady sy tololatrenao akory ny mafy fa ny fahatsapanao fa avy amin'Andriamanitra ianao. Dia izy ny Baiboly efa naresy reny ianao. Satria tsy miankina amin'ny alehibean'ny zavatra lalovanao fa ny alehibean'ny ao anatinao zay efa nandresy teo alohanao ary tonga amin'ny fotoana ampandresenanao. Tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra. Zany no raha misy mpanompon'Andriamanitra tena matsiary tena hoe misasatra be izy eo am-panompoana, sahirana be izy eo anaty vavaka, ohatry miady rery zany izy, manana crise d'identité izy. Tsy tena tsara, tsy tsapany lalina ny asarobidiny zany atao hoe communion amin'Andriamanitra zany. Rehefa renao ny asarobidiny communion amin'Andriamanitra dia za milaza aminao fa ninona rindrina faran'izay matevina indrindra eo anoloanao azon'Andriamanitra vakiana amin'ny fomba tsotra zany satria azo ny antoka fa zanany ianao ary mifankahita aminy omeo toerana ny fanamasina amin'ny fitiavana. Tsy mahareteka hitanareo lay izy, ohatry zany ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika. Tsy mianga avy amin'ny fahaizantsika mampanantena ny fahaiza manaony, fa raha ny amin'izany efa marina fa ny zavatra rehetra hainy atao. Miaino asaribinareo. Fa ny fananantsika fahatsapana ao anaty ny asaribidi ny firaisantsika aminy satria fantatsika fa lehibe izy ao anatintsika. Ahoana ary vainy amin'ny alalan'ny fiasany ny ao anatinao hifanaraka amin'izay lazainy teny anahafanao an' Jesosy. Resy le olona taloha, tonga olona vaovao mifanaraka amin'ny Kristy ianao, lasa ny zavatra taloha fa misitraka ny zava-baovao ianao. Manam-pahefana izy anovanao tanteraka amin'ny alalan'ny fanahy vaovao anatinao. Aina miavao isan'andro ary ty tenantsika ity farany vao manomboka hovain'Andriamanitra amin'ny fotoam-pampakarana. Zany hoe ny fanamasina rehefa tonga ao anatao tonga dia vain'Andriamanitra alohany ao anatinao fanahy vaovao. Ny ainao miavao isan'andro ary mivatanao miandry amin'ny fotoana hanovananao hitovy endrika aminy hitafiny tsy fahalovana. Zany ny antony tsy maintsy andresantsika an' Jesosy satria very repère ny fanamasina rehefa tsy eo Jesosy. Tsisy repère ny fanamasina rehefa tsisy Jesosy eo anatin'ny olona. Satria ny kopia an' Jesosy no avoakany. Ny avy amin'i Jesosy no omeny, ny tenin' Jesosy no zarainy, planin'n Jesosy no planiny, tsy manana ninninina izy akoatr'izay avy amin'i Jesosy. Noho izany zay avy aminao dia tsy fantatry ny fanamasina. Ary eo no mitranga mahatombo kase azy satria amin'ny andro farany izy ny tombo kase ahafantaran'Andriamanitra ny mahan Jesosy ianao sy fankahitanao amin'i Jesosy. Raha misy zavatra mety sy mahafinaritra zay tiako tenenina dia tsy voatery ho fahamarinana zany. Zany hoe natokana milaza amin'ny andro farany be dia be ny olona hitady anganongano mahafinaritra ny sofiny satria tsy mahafantatra koatra ny fahasahiranana izy hita maso. Dia jonony devoly eo amin'ilay hita maso ianao dia manomboka tapena ny devoly masom-pananao tsy afaka isokatra ahita zay manin'Andriamanitra anao sy ilay tena tanjona sy antom-pisinao eto ambonin'ny tany. Milaza aminao marina fa raha renany tsy ampiditrinao an-tany ataony devoly mpanan-karena ianao. Jesosy ane rehefa tsy hitany tsozy atao tamin'i Jesosy dia ozy izy avety ozy izy mieko fa amiko fa mieko anao zao rehetra zao. Hainy devoly mavita mameny zavatra rehetra. Donc tsy problème loatra ny zavatra rehetra fa ny fiainam-pananao. Mahafantatra ve? Lavin' Jesosy ny zavatra rehetra noho ny asarobidiny fananao. Dia miverina izy nanandranao amin'izay. Inona ny soa azonao na ho azonao zao rehetra zao nefa very ny ainao.
Andriamanitra te higagné âme na aina anankiray amin'ny fahafozana ny zavatra rehetra. Noho izany tsy tonga eto ampanantenanao ny zavatra rehetra fa efa hafa nanao an'izany teo alohako. Fa tonga anaitra ny ao anatinao iombona mitompo ny zavatra rehetra fa tsy tonga izy hampahory ianao. Tsy marety akaman'Andriamanitra. Halleluja. Atovy amenna tsara moa. Inona ny tokony ataoko pasteur? Ny ataoko rehefa hitan'ny devoly, hitan'ny fanahy masina fa atao anatiko Jesosy, dia zao ampitainy fanahy masina tsy tapaka atao anatiko ny kopia an' Jesosy. Meny fona ilay kopia isa-maraina, fandeferana, fitiavana, famonona-po, halleluja, tsisy fahakalana, fahadiova-po, halleluja, fanetretena, ampitainy ny vokatry ny fanahy, mandefa kopia foana isan'andro. Ahoana ny ahafantarako atao anatiko ilay kopia? Rehefa miseho ilay zavatra manohatra an'ireny ka mandeha ilay test, dia hita hoe tafavoaka ako. Amen. Halleluja. Dia ozy izy zay ananako ao amin'ilay tontolon'ny safidiko dia mpanekeko ny fiandrianany. Inona nataoko? Mampifandray ny aiko amin'ny fahamarinany fotsiny. Romana 12:1-7. Atolory ny teninareo rahalahy, fanatitra velona masina. Halleluja. Sitrak'Andriamanitra ko amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famindram-pon'Andriamanitra, mba atolory moa ny teninareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Fa fanompo-panana, fanompo-pivavahana mety ataonareo zany. Zany hoe ny tena fanompo-pivavahana mety dia nisy ifandraisany amin'ny fahatsarany kalitao fanoloran-tena. Rehefa ontsika ny fanahy ny fikasan'Andriamanitra dia mora ho antsika ny aina sy sitraka ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra. Hebreo 7:7. Halleluja. Izy ny tenin'Andriamanitra. Maika fandrano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay. No adio ny fiatretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Eto indray ny fanahy masina dia natsiny hoe fanahy mandrakizay. Ary ny fisehony io dia nasehon'ny apôstôly Paoly amin'ny boky Petera voalohany. Petera voalohany, toko voalohany. Ny 9:20-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny rason'i Kristy toy ny rano zanak'ondry, tsy misy kilema ary tsy misy petipetina, izay fantatrareo, fantatra raha teo, fony tsy mbola aro ny fanorenan'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro faran'izao noho ny aminareo. Zany hoe mbola tsy tanteraka akory ny fahariana, dia efa fantatra fa an'olo-teny Jesosy mandatsaka ny ranontsika. Areto ny fanahy masina dia natsoina hoe fanahy ny mandrakizay. Isika mihevitra fa Jesosy dia maty 2 arivo taona lasa. Iny le fanehoana izay voahomana taloha ny fanorenan'izao tontolo izao izy Petera. Zany no fantatsika fa Petera milaza fa fanehoana ra-potoana fotsiny 2 arivo taona lasa nahafatesany Tamaso iny. Fa taloha ny fanorenan'izao tontolo izao nefa vita n'Andriamanitra le izy. Ny teo amin'ny azo fijaliana 2 arivo taona lasa zany dia manifestation temporelle, ny fiantsoana azy amin'ny teny vahiny. Etsi-panehoana i Tamaso. Fa ny sacrifice éternel dia efa vita taloha ny fanorenan'izao tontolo izao. Zany hoe taloha ny fanorenan'izao tontolo izao nefa vita le izy fa noentina teo amin'ny fotoana le izy. Taloha na nytany Adama fony mbola tsy nisy zany ny razam-bentsika zay tonga eto, mbola tsy nizara ny kontinanta fa mbola iray ny tany. Talohan'izany nefa maty Jesosy. Adama nanota tao anaty fotoana, kanefa talohany nanontany tao amin'ny fotoana, Jesosy nefa natao sorona ho an'ny ota talohany fanorenan'izao tontolo izao. Dia ilaza aminao azy mipetraka eo amin'io seza io fa raha tsara ny communionao amin'Andriamanitra eo ampiatrenan'izay olana trehanao dia tokony hisokatra ny masom-panahinao fa vonona melo lavitra nisehony olana io ny solution avy amin'Andriamanitra. Satria amin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay izay ao anatinao, izay zavatraritra nainy rehetra tany aloha amin'ny fahatsarana anomanana amin'ny feonanao ao anatin'le fotoana hiatrenao fanoherana nefa fandresena amin'ny valiny. Tsy marety eka an'Andriamanitra. Natoina zany, natoina fisehoan'ny fanoherana. Ny olana mitranga dia efa nisoritan'Andriamanitra mialoha tao amin'ny tontolon'ny alfahany ny fehefarahany io. Ianao mety miteny hoe mafy be le izy pastera. Jereo ny Apokalipsy 7:9-5 e. Apokalipsy 7:9-5 ina voasoratra ao. Ary akohaka eo anoloan'ny olona rehetra monina ambony tany na izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry, izay voavona hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Ka ny zanak'ondry dia maty taloha ny fanorenana izao tontolo izao.
tany amin'ny lasany mandrakizay. Niditra teo amin'ny fotoana izy Jesosy io. Andriamanitra namorona ao amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany. Tamin'io mbola tsy fantatra hoe roviana ny odiny Adama. Nefa efa vonona ny famonjena ny Adama mialohan'ny fotoana iodinany. Ataovy azonao antoka zany fa ny vahaolana dia efa vonona mialohan'ny olana. Ary rehefa misisika ny olana dia Andriamanitra izay nefa manomana planina mba hitanao indray amin'ny toronao eto ambonin'ny tany le fandraisana efa nisy taloha amin'ny fandrenan'izao tontolo izao ahafahanao mibatakopy alohan'ny raha veto. Somary etiaka eo an'Andriamanitra. Raha diky ny provision dia efa vonona mialohan'ny hitrangany sakany. Tsika niala tao mandrakizay eo amin'ny fotoana. Niodina ny olombelona dia saina hoe efa nijery mialoha Andriamanitra. Dia zao ny zavatra nitranga. Efa niantisipen'Andriamanitra ny vahaolana mialohan'ny hitrangan'ilay izy. Dikan'izay amin'ny alalan'ny fanahiny mandrakizay dia ho tafatoetra ilay fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra ao anatinao. Satria mahita ianao ary manapahatakarana ny asaribidiny zavatra efa vita mialohan'ny fotoana isehon'ny fanoherana rehetra. Efa teo Kristy fa tonga tamin'ny fotoana fotsiny izy. Rehefa avy tany amin'ny projet mandrakizay tonga nofo Jesosy. Rehefa tao Getsemane Jesosy, eto amin'izay ilay tiako fantatrao. Tao Getsemane Jesosy, ilay alohan'ny hafatesana iny, saika nandany le kapoaka izy. Saika nandany le kapoaka izy. Iny amin'izay, ohatry ny ahoana ny fanampiny le fanahiny mandrakizay io. Atsangany tanazay miheno. Saika nandany le kapoaka izy. Raha eo ozy izy. Raha azo atao, esory ty kapoaka ty. Esory amiko. Dia nanaiky indray rehefa izy kanefa. Aoka tsy nisitrapoko anino atao. Fany ianao. Jesosy any saika andany le programa. Satria mafy aminy no tafasaraka amin'ny rainy. Fa ny zavatra voalaza ao amin'ny Hebreo toko 7:7-10. Dia iny hoe maika fanirany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny mandrakizay. No ady io ny fiatretanareo afaka miasa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra. Ny fanahiny mandrakizay zany no naporisika an' Jesosy rehefa saika anda izy hoe aza miala amin'ny projet talohan'ny fandrenan'izao tontolo izao ianao fa miroso manatsaka ny rahanao hamonjy ny olombelona. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Dia hoe ny fanahiny mandrakizay zany dia fanahy manitsy ny lalanao tsy hiala amin'ny projet n'Andriamanitra. Jesosy zany nanolotra teo amin'ny hazo fijaliana ny ainy avy amin'ny fanahy mandrakizay izay nanosika azy. Ka ny fanahyn'Andriamanitra teo amin'ny mandrakizay nanosika an'i Jesosy Kristy satria nalala ny projet n'Andriamanitra io fanahiny mandrakizay io. Talohan'ny fandrenan'izao tontolo izao nanitsy an'i Jesosy eo amin'ilay lalan'Andriamanitra satria Jesosy ilay Andriamanitra tonga nofo nasao teo amin'ny nofo. Fa ny fanahy masina ilay Andriamanitra tena maneho ny mahizy an'i Jesosy amin'ny mahazato isan-jato Andriamanitra azy. Dia hoy ny fanahiny mandrakizay hoe tsy maintsy miditra ny programa ny mandrakizay Jesosy hamonjy ny olona. Ka ny fanahy mandrakizay dia ilay fanahy miantoka ny fatateran'ny projet n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Zao ny problème. Tsika bebe ny fananan'Andriamanitra programa avy amin'ny fanahiny mandrakizay io. Fa maro miala amin'ilay programa dia izay no mahatonga anao sasa satria tsy mihaino tsara n'Andriamanitra, tsy manatsara ny communion anao aminy dia diso an'ilay anjara voateny satria miala amin'ny programa n'Andriamanitra fa makany amin'ny safidy disonao. Za te hitanao miaino anatin'io programa io. Za zao mahita fa ny antom-pisiko ho pasteur, evangeliste, hitoro ny filazantsara maneran-tany. Dia zao nisy fotoana diso lalana saika nanao dokotera. Dia raha ndraiky zao dia tena hoe ianao tsy maintsy dokotera. Henoko me mavesatra ilay satria za maheno an'Andriamanitra. Dia vao niala tao amin'ilay lalana dia henoko hoe malahelo any dadanay zany. Nefa mafy tamiko niala tao amin'ilay asa, tao amin'ilay fianarana, hoany amin'ilay hoe hianatra mompitandrina. Fa zao ny zavatra nitranga. Faly aho satria naombo ny fanahiny mandrakizay nitondra tany amin'ny lalan'Andriamanitra. Ny dadako mandalo fa ilay Andriamanitra tompon'ny programa eo amin'ny fiainako manatanteraka ny sitrapony mandraka androany. Dia hitako mahazo aina be satria ao anatin'ny antom-pisiko. Misy zavatra efa fantatra hoe ty tsy sitrapon'Andriamanitra. Manaisitra anao ny planiny mandrakizay zany. Ny olona rehetra mety anao hoe adala satria ny olona mieritreritra hoe ny tena fiainana dia ilay mahasoa hita maso everiny sainy. Fa tsy ny olona rehetra koa no atao pasteur, tsy ny olona rehetra koa no atao evangeliste, fa mienoa an'Andriamanitra tsara ianao. Misy fotoana amin'ny mikipy, nisy fotoana Andriamanitra miantso aho dia za mandeha milalakafa. Fa midofotra amin'ny fiara potika tena mahomby anefa ianao amin'ilay zavatra ataonao mahagaga misy fahombiazana zany.
fa le famerenana anao refitrevitra daolina eny amin'ny sisiny any a fa manomboka mitodika eny sao dia tsy tiany lalana aza miandry an'izany ndraindray tsika mahafiatoka loatra ny olona raha mbola misy eto manana an'izao fisainana izao hoe zay tiako ihany io andanany andramo fa za tsy maniraka anao a andana le ataovy tareo dia voly miandry jereo fanamasina petera feno fanamasina ianao Kristy zanak'Andriamanitra fanamasina feno fanamasina tampotampoka eo rehefa avy eo lasa satana tampoka anivoakanao ry satana satria nahoana nanohatra ny planony mandrakizay teo amin'ny fiainan'i Jesosy sanatria aminao tsy ho faty izany ianao nefa natogavan'i Jesosy ho faty no fa ho tatsika teo Jesosy anivoakanao ry satana vao niteny izy dia ozy indray Jesosy hoe satana indray izany ka izy a misy fotoana zany ianao raha niteny Jesosy hoe fanamasina manokatra vavanao dia aza mijesta satria ray sekonda orinana izay mety ampiasainy devoly ianao lasa satana tampoka amin'ny matitoko faina ambin'ny folo dimy fatelo amin'ny roapolo feno fanamasina nanjary devoly tampoka rehefa nanaiko voafitaka satria nandray feo hafa teo amin'ny nofo izy nanohatra an'i Jesosy tsy tena tsy mba mihevitra zay an'Andriamanitra ianao zany ho fiainana mila mihevitra zay an'Andriamanitra satria fatafitonana amin'Andriamanitra ny olona tsy mihevitra amin'ny fanjakany fatafitonana ao an'Andriamanitra ny olona tsy mba miaina amin'ny sitrapony alleloia Jodasy moa niainony Satana dia lasa plany efa eo amin'ny fandraisana mihitsy tonga dia natsobo ny mofo ny teniny dia Jesosy andana atao izay tianao atao satria hitan'ny tompo fa tsisy nininina azo atao ao anatiny efa manana ny vonina izy melohan'ny fotoana fa tsy mba niomana izy hiaino zay taridalina tian'Andriamanitra hitondrana azy io fo io tandrema mihoatra noho zay tokony ho tandremana fa avy ao evy niaina misy efi-diso be dia be tafiditra ary raha mampifandray vetivety kely ny andraisan'ny devoly sy amin'ny liny devoly lalana ny fahamarinana misy ane le toroteny momba an'le hoe prédestination io tena diso be mihitsy efa voalamina meloha fotoana daholo ny fiainanao ka na ratsy azy ianao na inona zavatra ataonao dia mankany an-danitra ianao satria efa planifietra amin'ny fahafatesanao diso zany fantatr'Andriamanitra le izy ianao mila miditra amin'le planina noho izany mila miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao vao tafavoaka ao anatin'le lalana sy fakahita amin'Andriamanitra ny atao fombiazana ane tsy nrehetra be teto ambonin'ny tany tamin'ny fomba rehetra atao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia fantatr'Andriamanitra échec raha tonga Jesosy dia tsy voaray ianao échec eritrereto ny zavatra tokony atao fataro ny zavatra tokony hotoriana ianao ne marinina foana amin'ny teny satria tsy ianao amarinina fa ny teny zay aloka ny vavanao no amarinina no izany ny teny tsy maintsy mionoreny teny ny Andriamanitra fa ho antsika kosa mila fantatra Andriamanitra tsika mba hiaina amin'ilay fanamarinany tao anatin'ny famonjena hijoro amin'ny sitrapony mba hoisan'ny olona ahita ny voninahiny tehaka mafitsika ao an'Andriamanitra alleloia fotoana foya anao tsika fanatitra filazana rehefa vitsa rehetrarehetra izay a veryntsika hivavaka sy ombony eto alleloia ndao tsika te-tanana mafy ho an'i Jesosy alleloia ohatra ny te-tanan'ny olona tsisy fanahy mandrakizay ve zany sa manahoana alleloia totra ny tompontsika efa tanteraka soamantsara ny croisade zay natao teny analavory tokony mbola mafimafy noho zany ny tehaka ao alleloia betabe zavatra tsapako aloha tsy tsatratra sady fijoroana vavony belona kely satria aty amiko micro dia rehefa mahita an'le vavolombelona nyseho matetika moa rehefa mandeha croisade dia nendray misy fotoana alaim-panahy hoe zany ve dia hijoroana vavolombelona na le mpijoro eto ara dia nendray manana eritreritra hoe zany ve dia tena ngeza be fa tamin'ity herinandro ity tratra an'le izy narary nandritra ny 2 andro tsy hoe tena aretina manaintaina be fa areti-kibo ohatrany intoxication alimentaire dia pendant 2 jours tsy afaka teo ambony fandriana matetika dia namako zany dia ny WC na ny fandriana dia tao anatin'izay tonga saina hoe ninina zany zay opelan-tanana ohatra ny tsisy dikany tonga dia tsoroko hoe raha ohatra zany ka hoe ataoko hoe misy 200 millions eo amin'ny tongo-pandriana tena dakako iny satria tsisy ilavako azy amin'ilay fotoana za marary
mety hoe anananao ny vilany, anananao ny sotro, ny anananao ny zay mety misy anananao ny zavatra rehetra, anananao ny latabatra sy ny trano sy ninona, fa rehefa narary ohatr'izay a tsisy dika ny zavatra rehetra. Dia ohatra mamerina amin'ny tompo amin'ireny vavolombelona ireny hoe ay important be amin'ireny olona mijoro vavolombelona ireny nahafahany sitrana tamin'iny fotoana iny. Dia tena teo a tonga saina hoe inona raha zany ny zavatra mety tokony atao fa ohatra ny hafahafa ty fiainany ity, fa haikay na dia ohatra ianao manana viana hoe za zao ahazo trano afaka ray volana, faly be ianao zany mandra-pahatonga an'iny, fa lazaiko anao fa tsisy dika an'izany rehefa marary ianao. Ataoko inona trano hafa inona fa tsy rarahiko na misy volamena ary aho fa za aloha marary. Fa misaotra ny tompo fa mahatsiary hoe haika any amin'i Jesosy le lalana dia ny sitranony. Tsika itiahaka mafy ny tompo fa te-hampatsiahy ny amin'ireny vavolombelona ireny ozy tsika hoe ny tatao fortinako hoe zahatra kibo kely fa tratra. Fa tena ny azo mandady fa nisy fotoana koa nandady. Fa rehefa tsaronao hoe kay any amin'i Jesosy kay le lalana dia misaotra ny tompo ianao. Alleloia. Fotoana antsika moa tsy sisy miova amin'ny herinandro. Ny latsinainy, talata, larobia, rapitso aloha misy ny fandraisana eto fandraisana fanasan'ny tompo dia amin'ny fito maraina. Amin'ny herinandro latsinainy, talata, larobia misopriray Tanalakely sekoly. Manentana anao foana isanandro satria be da be mivavolombelona rehefa avy namonjy sekoly. Mariana manokana ny fanokafana vondrom-bavaka any Analavory dia amin'ny lahady amin'ny lahady eo amin'ny trapokin'olona any Analavory fa tsy eto Analakely, amin'ny trapokin'olona amin'ny roa sasany. Zay ny fanokafana vondrom-bavaka, afaka makany ianao tsy dia lavitra le Analavory fa afaka andehanana tsara. Voninahitra ho an'ny tompo koa fa ny kroazadintsika any Betafo mandritra ny 3 andro amin'ny faravolana 28, 29, 30 oktobra dia samy manomana mambavaka tsika. Samy manomana mambavaka satria hitantsika tamin'ireny izay nanaraka direct fa be da be kay le olona mila an'i Jesosy. Tena be da be reto. Fa raha tsy nakany zany zao dia ahoana ireny olona ireny? Dia raha tsy handeha indray amin'ny 28, 29, 30 dia ahoana indray ny any tsy fantatra. Fa dia mino fa anisan'ny ampatsahivon'ny fanahy masina antsika zany rehetrarehetra zany ahafahantsika miditra ao amin'ilay lalana dia miaraka amin'ny fanahy mandrakizay. Ndao tsika hitsangana hisaotra ny tompo amin'ny fahafahantsika manantanteraka zao fanatitra vavolo-kerena sakrifisy ainjiro etỳ anoloana ny tananao ary ray masina indrindra amin'ny anaran'i Jesosy sotranao zay tompo fa mbola menao anay foana ny fahamarinana, ny tena marina menao anay foana le fiainana isanandro sanandro amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny hafatra zay ampitondrainao mpanomponao misaotra raha eo ary androany tsy te ho diso anjary zay ao anatin'izany eto amin'ny fanatrehanao dia mitondra fanatitra, sakrifisy, fahafolo-karena. Tena sambatra zay tompo manana anao ary mahafantatra ny fahamarinana ao ambadika izany dia isaorana ianao sahady ny zavatra rehetra. Raisy ho anitra kasitrahany zany ho voninahitra ny anaranao fa io ny tsirairay avy tompo, tsisy diso anjara tokoa araka ny teninao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy ho voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Sangana eo amin'ny toerana misy anao dia hofafainy amin'ny lanitra ny tananao enao ty fahamarinany ity akipio-keliny masonao. Koa satria Jesosy ny mpamonjy ary le fanatao amin'i Jesosy Kristy no ao anatinao. Dia zany mahatonga ny Baiboly milaza ao amin'ny Romanina 9:7 hoe raha zanaka dia mpandova an'Andriamanitra sady mpiray lova amin'i Kristy koa. Zany mahatonga ny zavatra rehetra tena tsy fantatry ny fanahy masina raha vao tsy avy amin'i Jesosy sy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy mandrakizay dia miasa amin'ny mamaly ao anatin'ny feon'ny rany Jesosy izay namonjy sy nanavitra antsika. Ozy izy ny boky ny Genesis izay Andriamanitra ny teny hoe mitaraina ty amiko ny rany Abela. Fa ny feon'ny rany Jesosy dia ny fanahiny mandrakizay. Ary io fanahy io mamerina anao ny planin'Andriamanitra, mamerina anao ny programan'Andriamanitra, mampatsiaro anao ny projet n'Andriamanitra ho anao. Projet voalohany ianao tafaray amin'Andriamanitra.
satria izy ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makao amin'ny ray ny ampiombonanao amin'ny ray no ahatonga anao ao amin'ny ray ny nahatongavan'i Jesosy. Ary efa tanteraka ny fiombonanao amin'ny ray ho amin'ny ray ny fanahy masina ny zavatra rehetra, satria ninninona ilainao eto an-tany koa sur commande amin'ny anaran'i Jesosy avokoa zany. Satria avy amin'ny Jesosy, amin'ny alalan'i Jesosy, vokatry ny firaisantsika amin'ny Jesosy, ny fahalalantsika amin'ny Jesosy, dia mihetsika ny fanahy masina manatanteraka ny zavatra rehetra. O misitrapon'Andriamanitra amin'izay. Misaora azy amin'ny fonao manontolo. Vao ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Mankasitraka anao araiky mpanao ny lanitra sy ny tany. Fanafenonao any endry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany. Fanasehoanao manjaja madinika kosa. Tonga eto izay tena iombona aminao. Mamindrafo aminay ny amin'ny fahadisoanay. Misy taon'izay manohatra ny teny fahamarinanao. Manohatra ny fahamarinanao zay satria misy zavatra ndraindray tsy ekeny ny fonay. Mbola mitoetra eo amin'ny nofo izay. Manadino izay ny hatsaranao izay miasa mahery eo fiainanay. Ny amin'izay famonjena vitanao. Vereny ianao amin'Andriamanitra androany. Maneke amin'ny fomba tsotra. Tenen'ny tompo hoe ty fahazarany ty toetra ty Andriamanitra zay tsy tianao iainako androany manapa-kevitra fa raha zay no mampalahelo anao dia tsy hanao zany sonia. Sotra tompo, mpenao mpamindra fo, anao mpamela heloka. Ndranao manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary novinanao viany zay resy lahatra nitodika. Sy anao ny sitraponao iray isan'ny velo zay dia mbola misy atenaina. Raisinay izany fiombonana izany ho tombontsoa ahafahanay manao ny sitraponao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Raiso androany maraina koa ireo anjara rehetra ilainao avy amin'Andriamanitra. Fantatry ny tompony efa mbola eto an-tany ianao. Mila fanasitranana ianao. Mila fanafana ianao. Mila vahaolana ianao. Mila karazan-javatra be dia be. Misy fandraisan-dahatra ao anatinao. Tianao Andriamanitra hiasa ao anatin'izany. Dia hozy izy ny Baiboly sur commande amin'ny anaran'i Jesosy zany. Natao anao zany amin'ny famonjena fa tanteraka ny fiainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Satria iombonanao amin'Andriamanitra, iombonanao amin'ny Jesosy zany. Hozy izy ny Baiboly piray lova amin'ny Kristy fa tsy hoe mpiara-mandova. Mpiara-mandova 50-50. Atsasany ianao, atsasany ianao fa piray lova iraisana ny zavatra rehetra. Zany mahatonga ny zavatra ilainao io na fanasitrahana sur commande amin'ny anaran'i Jesosy satria iombonanao aminy. Zay ny antony inotsika azy mba tonga atsika ho iray ifandray amin'ilay fahasoavana amin'ny alalany. Apetrao fatra marary ny tananao fivavaka ho anao. Tsika rehetra mivavaka ianao koa mivavaka. Tsy mivavaka akory ny enon'Andriamanitra manokana fa na ianao azy afaka enony amin'izany. Raisy ny fanasitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny fitakarivo-tia mikasy-panasitranana anao. Afa amin'ny rofo rehetra. Mahita ny tanan'Andriamanitra ikasika anao androany. Dia oka anapahatsapahany ianao zao hoe namindrano fosina velany eloka ary nositrany tanteraka. Mahita anao salama azo amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka le rofy mivaly olana iseho amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ninninona karazana zany aretiny zany azo atao manafaka anao anatin'izany. Teny amiko ny fanahy masina. Misy olona eto tena renao mihitsy hoe miverin-dalana ianao. Zavatra efa nivoadinao nefa mbola nataonao ihany. Malahelo Andriamanitra. Fa tsy mbola alahelo mitondra anao any amin'ny condamnation akory. Pavony izy ny andray ianao raha mitsotra ianao androany dia miteny hoe tompo za zay olona zay. Androany aho tena hiverina aminao. Androany aho tena hiombona aminao tanteraka. Ifonay ny fahotana rehetra. Ifonay ny fahazaran-dratsy rehetra fa tsy mampahazo aina n'Andriamanitra zany. Satria miantso ny anaran'ny tompontsika dia mila miala amin'ny ratsitsika. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahitanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo miala eto amin'ity toerana ity. Izy ho loha lalanao, izy ho vody lalanao, izy ho fiandrinao amin'ny alina. Rehefa matory ianao dia izy eo akaikinao. Izy miambina anao satria mbola fantany hoe ilaina ianao raha pitso dia foazony maraina ianao. Mahitanao androany miala eto feno fahasambarana sy fiadananao am-ponao. Manana an' Jesosy ianao mandeha naza mierikerika itsony voavelany elokao. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka midra fo aminareo. Manandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Avofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy. Saotra tompo fa ty ahy ianao. Saotra tompo fa nanafaka ahy ianao. Saotra tompo fa nanasitrana ahy ianao. Saotra tompo fa lehibe eo fiainako ny sandrinao. Saotra tompo fa tsy rery manana anao.
sotra tompo fa tateraka ny fiainako ny programanao sy ny planinao ianao mifanahy ny fahamarinana révélation marina dia nomenao ahy tianao Andriamanitra nivonjenao Andriamanitra namindranao fo Andriamanitra nositsaninao Andriamanitra sotra tompo fa tia ianao halleluja lehibe zany fitiavana zany ary fitiavana mandrakizay makasitraka tompo fa ninona naty lavaka rehetra izay nisotomanao ahy tsy hiverina amin'izany tsony mandrakizay tsy te hahita fandringanana fa ny fahavalo dia manao izay fomba halavoko manao izay fomba hamehezana eo amin'ny nofoko foana manao izay fomba hiverenan-dalana foana manao izay fomba tena hoe hitodiako tsy eo aminao fianao tia Andriamanitra tsy miova mandrakizay halleluja miamboninahitra mandrakizay ny anaranao ianao tia tsy miova fa mandrakizay tia ianao tia kanao foana zizao rehetr'izao tompo ombola tia ianao alleluja zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo amen veloma tompoko azadino fotoanantsika fandraisana raha-pitso afatra manokana ho an'ny fandraisana ozy izy ny tompo raha-pitso hoe zay miray latabatra amin'ny tompo dia miombo mpiainana aminy raha-pitso ny tsy ambaratelon'izay dia samy hotain'Andriamanitra